fahamarinana ndeoko izany tompo no anapaka sy ameno anay indray androany. Ahafahanay mandroso, ahafahanay malala bebe kokoa, ahafahanay ihany koa mbola manokatra ny fonay mba ho tanteraka ao amin'ny fiombonana amin'izay ilainao sy tadiavinao ary ankasitrahanao. Mankasitraka indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Misandraty eto amin'izao toeran'izao ianao indray. Aoka ny fanandrianao feno. Anapaka ny fiandriananao no iseho sy ho tanteraka amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Alleluia. Salamo fahaenina amby folo, salamo fahaenina amby folo no ovakitsika amin'izao fiandohany izao. Salamo fahaenina amby folo manomboka amin'ny andininy fahafito hatramin'ny faharaika amby folo. Salamo fahaenina amby folo andininy fahafito ka hatramin'ny raika amby folo. Ao ve tsika? Ao ve tsika? Alleluia. Ndahoary. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotran'i Jehovah izay manome saina ahy aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Izany no ifaliany foko sy ravoravon'ny fanahiko, eny ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahy. Fa tsy ho fohinao ho any amin'ny fiainatsita ny aiko. Tsy hamela ny iray masinao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Ampafantatra ny lalanainy ianao, fa avikisa-pifaliana eo anatrehanao, ary fahafinaretana eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Zany Andriamanitra rainay no hoentinay, mankalaza sy manome voninahitra anao. Ianao tokoa ilay tonga anome fiainana be dia be, fiainana ahafahanay miatrika izay mety trangan-javatra sy toe-javatra rehetra miseho. Ianao no fanantenanay ary ianao no herinay, ianao no mampijoro anay. Eto amin'ny fanatrehanao tokoa ray amin'ny anaran'i Jesosy, ndeoka ho feno ny zava-tsoa sy ny tsara avy aminao, ny tsirairay avy. Ampahatokiana sy amin'ny fiadanana feno Andriamanitra no anatonanay anao ary iankofanay ao anatrehanao. Akoa marina sy tanteraka ary ankasitrahanao tokoa izany amin'ny fo manaiky, amin'ny fo manatona anao amin'ny fanetretena. Fa tsinitsinona tokoa izay raha tsy ianao, raha tsy eo amin'ny fanadrianao. Dia misandrataray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetrarehetra. Ndaontsika mbola hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, mbola velo mpisaorana anao fonay, mankasitraka ny amin'ny fitantananao anay indray Jesosy. Tonga eto amin'ny fanatrehanao. Afaka hihinana sy hisotro ny tenanao Jesosy. Mankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa ianao no nanome tombonandro anay Jesosy. Tsy avy amin'ny hoe herinay manokana na ahafahanay fo maraina indray, fa noho ny amin'ny famindraponao. Izany no irainay androany. Fa tsara ianao Jesosy, tsara ianao sady mpanao tsara. Ianao mbola matoy izao anay. Mankasitraka Dada malala. Misaotra Jesosy. Dikanao Tompo, tsy mba mafoy ahy ny famindrapona, ny tananao miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha mandrapatoriko. Jesosy iraiko ny hatsarana. Dikanao Tompo,
Simba mafuye ni famutapuna itanana yazunani fiainaku ni maraina vomufua mandrapaturiku zesosio irekenia tsarana Tukianao tuamini fianako Nasiuna wife tsarana Yana Yisakini miyena Zesosio irekenia tsarana So you can feel now. You can feel now. Tuta ai mama kinyafu na tarina akejai tijana. Fanda chufena no daki. Sisangai zaku. Sisangai zaku. Zesosio Wirakyunia tsarana Tukianao tuamini fiainaku Nasino wife tsara lutiana Nasino wife tsara lutiana Isakini miyaina Tonight, that's how I love to go. Miaza casa, come on tonight, that's how I love to go. Miaza tu, ito fuquara, that's how come on to. Miaza casa, come on tonight, that's how I love to go. Nasino one night fatsara lut yana Yisakini miyena Zesosio irekini atsarana Zesosio irekini atsarana Zesosio irekini atsarana Apetraka eo am-pelantananao Jesosy momba nay rehetra satria rehefa eo an-tananao eo an-tananao rery ihany no tsisy marombaka eo an-tananao rery ihany no tena azo antoka Jesosy
ampifikitra anay mandrakizay Jesosy androany ilazay ianao ny fiainanay very izay raha lavitra anao ho aiza moa zay Jesosy ao aminao reriany masambatra anao tompo Alleluia Alleluia Tompo ianao no fiainako very ao raha lavitranao ianao no antony havelomako tsy nisy ao raha tsisy ianao Tompo ianao no fiainako very ao raha lavitranao ianao no antony havelomako tsy nisy ao raha tsisy ianao ampelantananao ny haiko ampelantananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy ny fiainako Jesus, izay Tompo ianao no fiainako very ao raha lavitranao very ao raha lavitranao velumako sisi ara sisi ara Tompo ianao no fiainako very ao raha lavitranao ianao no antony havelomako sisi ara sisi ara Ni fiainako you are pelantananao ny ay ampelantananao zay momba rehetra fantatrao Jesosy
izay masoa. Alleluia. Mankasitraka Tompo, manana izay manana anao. Androany safidy manoka an'izay tsy jery ny zavatra hita amin'ny masonay izay eo am-pelantananay Jesosy, fa hijery anao ilay na dia tsy hita amin'ny masonay ary Jesosy, mihoatra noho izay zavatra azo ny etsam-petanana. Ilay Andriamanitra sy mpanjakanay, ianao ilay tompo ny finoanay sy mpanefany. Alleluia. Misandrahata Jesosy, misandrahata amin'ny avy indrindra, raiso ny toerana, mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia. Mijery anao aho, tsy atahotra io, mefahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, fianao no mpamonjy ahy, mefaindrenao ainao zay tokony atao. Zany izy Tompo, mijery anao aho, tsy atahotra io, mefahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao aho, ianao no mpamonjy ahy, mefahindrenao amin'ny tokony atao, amin'ny heriko rehetra ho tianao. Rilay apikako ho tianao, rifatolapiko amin'ny andro fiainako sy omatra. Amin'ny heriko rehetra ho tianao, rilay apikako ho tianao Jesosy, rifatolapiko amin'ny andro fiainako sy omatra. Kiza amin'ny heriko rehetra ho tianao, rilay apikako ho tianao, rifatolapiko amin'ny andro fiainako. Rapitinao mo fone amin'ny andro fiainako. Alleluia. Alleluia. Manjaka Jesosy. Alleluia. Manjaka itu. Alleluia. Manjaka itu. Amin'ny andro fiainako sy omatra. Amin'ny andro fiainako sy omatra. Kiza amin'ny andro fiainako sy omatra.
rehetra izay olonao Jesosy ilay mifonjenao, ilay nisitranonao, ilay navotanao, ilay narovanao Jesosy, mitsoka anao androany, mitsoka anao Jesosy, miankohaka eto anatrihanao zay. Halleluja. Ianao ilay nisintona anay fitanana talavaka Jesosy, ny amin'ny lehibe ny fitiavanao anay zany sy ny famondraponao Tompo. Mankasitraka Jesosy. Nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tianao, nalainao avy lavitra loatra fa fainaninao, ny diantokinao ny ainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra tsy ho arina. Ilay olona novonjenao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao izay nolazainao, fa tsy izay nolazainy olone, tsy amkero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao, izay aho hoe, izay aho hoe Jesosy oh. Ilay olona nositraninao mitsaokanao, ilay olona nanaovanao izay nolazainao, fa tsy izay nolazainy olone, tsy amkeno anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao, izay aho hoe, izay aho hoe. Nalainao avy lavitra loatra no fidinao, nalainao avy lavitra loatra fa nitalinao, ny diantokinao ny ainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao. Lay olona narovanao mitsaokanao Tompo, mitsaokanao, mitsaokanao, ilay olona nanaovanao izay nolazainao, fa tsy izay nolazainy olone, tsy amkero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao, izay aho hoe, izay aho hoe. Lay olona navotanao mitsokanao ilay olona narovanao mitsaokanao Jesosy oh. Ilay olona nanaovanao izay nolazainao, fa tsy izay nolazainy olone, tsy amkeno anazao sy zao hoe
tsy zay no lazay olone sy amkeno anazao sy zao hoe izay lazay teninao izay ao hoe izay ao hoe Doi tiaka mafana Jesosy tsika dia afaka mahazo toerana tompoka azafady mandroso tompoko Jesosy daholo tompoko dia voninahitra ao Jesosy ny joroko eto aty amerina voninahitra an Jesosy satria manana dadaliana ny fiainako ao ambony ao tamin'ny lundi za andeha hiasa dia nisy imprévu tampoka teny an-dalana vaky pneu tampoka tsy haina tsasadalina akory dia vaky pneu le bus zany dia raha za taloha zao to dia sositra be sady mipanika be hoe tara le ty fa nefany nianatra mifaly are tao anaty le situation voaka ny bus dao ny raha rehetrarehetra za no falifaly be ozy hoe Jesosy eo qu'est-ce que tu veux que j'apprendrai androany dia tazana le arerino be olona be zay ozy indray hoe Jesosy be olona be sady memebe dia nandeha teny aloha teny any dia za minio manao talon escarpin andeha hiasa dia niandry bus teo dia teo niandry dia izy hoe Jesosy tena dia tongotra ho any Andoran fotsy ho za zany fa tsy tena tsisy mihitsy dia za vonina andeha tongotra iny nisy olona niantso hoe dia todika dia hoe ho any akady moka ve anao dia ieno sady mitsikitsiky be foana ihany dia hoe andao izy izy araka amina fahalalako any dia tendry izy avy hoe hay ho any anosy indray ao izy fa eny anosy zany ianao miala dia tena faly be hoe saotra Jesosy fa tsy tara eny ambon'le moto le olona tena saotra tena tsikitsiky be ny ambon'le moto dia sady mivavaka ao le olona indraindray anatany Jesosy hoe anjely ary ve ty olo ty fa tsy tara reto dia nianatra mifaly dia taloha za tena tsy tia lundi fa lasa tiako ny lundi ia tiaka mafana Jesosy mandroso tompoko iny Jesosy daholo tompoko voninahitra ho an' Jesosy nijoroky vavolombelona eto za zany nana zanaka rahavavy potika amin'ny fiainany misotro toka izy saraka sy mba nitsena naditra ny vadiny saraka izy sy mananjanaka anankiroa na honena anjera azy fa tsy nahita asa intsony fa fahambaraka eran-tanàna hoe tsena nandehabe tena nandehabe dia migro potika satria le vehivavy nanao akandray potika ny tsena dia rehefa potika ny tsena nijaly be dia nisaraka lasa izy dia le zanaky ny rahavaviko reriny tao dia mahonena mivavaka izy fa mivavaka any fiangonana dia mivavaka foana maka baiboly dia toriko ihany izy teniteniteny amataona maro dia nahita nyity lalan'ny fiangonana tato ty tompoka dia tato nanefeny Jesosy ary tena sitrana satria problème be mibabeko tao anatin'izany fa mifanena tamin'ny tenin'Andriamanitra teo tamin'ity fiangonana ty dia sitrana dia avy le zanaky ny rahavaviko ny teny tamiko za mba te hiasa mijery ny olona miasa izy dia mitomany izy dia nisy fotoana mba nanao demandy tsy voaray dia teny tamiko izy mba naraka anao tao aroa dia tonga teto izy teto izay mianaka mipetraka toriteny pasteur tamin'izay hoe Petera tsy mahay manoratra fa manao dikte dika zany izy tsy niasa tena tao anaty fony jereko izy dia nilasaka ny rahamasina ravy izay tonga tany an-trano tiako be ozy izy le fiangonana tena mahafinaritra ozy izy le toriteny ao mahafinaritra ay tao anatin'izay izy voantso tsy naposy dia tery indray izay mipetraka dia mbola niaraka tamiko ihany izy sabotsiny eo sao dia voantso zany dia hivavaka kasy voantso any dia voantso fa ataoko silencio ty telefony ty tery izay mianaka mipetraka dia vita mifandraisana tena teo amin'ny fanatrehan'ny tompo vita ny fandraisana nijerena natsony izy andeha azy voninahitra ho an' Jesosy misaotra tiaka mafana Jesosy alleluia manaraka voninahitra ho an' Jesosy nijoroky vavolombelona zavatra nampitandreman' Jesosy anala izy resaka valim-bavaka rehefa nangataka valim-bavaka tamin'i Jesosy dia nyvaliny tena araka ny zavatra efa nijoroky vavolombelona teto ny vadiko kanefany nandritry n'izay fanambadiana izay dia netiko tamin'ny areti-tsaiko le izy areti-tsaiko izy satria talohan'ny
nitirako tana-tokantrano zany efa nisy ratrapo dia iny ratrapo iny netiko tao anaty tokantranoko dia nefa ny zakony a ohatrany hoe tsy tonga saina mihitsy tao anatin'ilay valim-bavaka hoe ity vadiko tinge a valim-bavaka azoko tamin'i Jesosy dia netin'ilay areti-tsaina dia lasa mitarika fahotana ilay areti-tsaina lasa manao zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia 13 taona izay nivadinay a dia 13 taona taty aoriana vao tena hoe nampidiny Jesosy ny saiko hoe ianao nge ka nangataka ny vadinao io tamiko e ka rehefa tena nandinika dia isaky mampatsiahana foana nandritra izay 13 taona zay nampatsiahana foana ny fany masina hoe vady nangatahanao io dia misy fotoana akony a te hiteny ilay vadiko hoe ianao io nge ka vady nangatahako tamin'i Jesosy fa tsy sahakony satria ilay toetra ataoko aminy a tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia ohatrany tsy safana fa taty amin'ny 13 taona taty aoriana amin'izay vao tena hoe nampatsiahiva ny fany masina anahakony a nisy fotoana izay telo izay efa mianaka kely nandeha namangy ny ray aman-dreniko dia ny andalana ako nivangin'ny fany masina hoe mila mifona ianao a dia mila manantona ny vadiny ianao dia mifona dia tonga ako ny hariva tonga tao an-trano a dia tena hoe nivavaka aloha hoe Jesosy io ataoko le hirako ao dia nanantona anazy dia an-dranomasina no nitenenako anazy hoe tena mifona aminao aho fa be ny toetra izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra nataoko taminao nefany a ianao a vady nangatahako tamin'i Jesosy dia ndraisany dia nifampiresaka tsara izay dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena tiako apitsy zany hoe tsika zany mila manaiky tarehy fany masina foana ary raha ohatra ka hoe sendra misy hoe ato amintsika mety misy hoe vady maditra izy tsy maditra izy a fa misy fatotra-ra-panahy tokony vahainao dia mila mivavaka foana tsika mboetintsika mivavaka amin'i Jesosy foana fa tsy maintsy mivaha io amin'ny anaran'i Jesosy a atao amin'ny ankohonantsika ato tsy isy tokantrano korotana fa milamina daholo rehefa ao amin'i Jesosy a tena tiako afarana hoe ao amin'i Jesosy ihany ny fanorenana ny tokantrano fa tsy ny feo an'ny namana na feo an-drakota na feo an-drabe fa ao amin'i Jesosy ihany ny fanorenana ny tokantrano amen sotra zao teka mafon'i Jesosy témoignage manaraka Jesosy Kristy afany Nazareta no ilainao halleloja nijoroko vavolombelo eto zany dia mikasika ny zanako manana zanaka 4 menadaza 2 lahy 2 vavy dia manana zavikely anankiroa voninahitra ho an'i Jesosy ririany io zanako lahy io zany a 2 taona mianatra any amin'ny université dia za zany a misy an'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7:20 andiny fa 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izaho mahalala ny hevitra heverako anareo dia za zany a manana hevitra ny heverako anjanako hoe izy ty a dia tiako a mandimby ana miasako izy koa mahafinaritra izy tena manaja ndreniny manaja na mankato kely rehefa teneniko hoe ndao neny hoeto ndao nao service neny hoeto tomobile io ndao tsika isanao zao dia mety izy ary mbola tamin'ny fiainany a mbola tsy nisy fotoana nanira tsirany ana rehefa tezitra amiko izy a dia mangina manaja ana foana dia tsy foko teny izy zany za ozy teo any andafy dia za zany ao anatiko ao ozy hoe aninany koa fa ina mahory eto amin'eny no andandanana any tsy foko zany a dia za mody samy teny anazy a zany fa za malahelo satria mahita anazy izy allemand be zay mamitendeho an-trano ra dia efa mahafinaritra dia ozy izy aho hoe tsy makany zany ianao fa eto ianao dia mandimby ny asany eny dia izy moa le tsy mamaly fa tsiky fotsiny izy tsiky kely zay izy dia lasa izy ka nikarokaroka tany izy a tsy niteny ana mihitsy fa nanao surprise dia ozy izy
tamin'ny ray volana sy tapany ngam izay neny a za andeha hiasa dia ohatrany izy hoe dia hiasa aiza dia fa maninona tsy hianatra dia izy hoe hiasa any andafy dia izy reny miasa any andafy ahoana koa miasa manao ilay opera na tsy mety reny satria ianao tsy mahay andreny dia ozy izy non ozy société ozy izy any Allemagne no andray anahy dia efa en contrat dia andeha ozy hanao ino moa zany hanao interview any amin'ny ambassady dia hoe to ambavakany ozy sabotsy le andro ny teneny anazy izay hoe to ambavakany am-piangonana ozy izany zavatra izany dia gina tsy ny teny dia petraka teo zany dia nisy nijoro vavolombelona teto hoe lasa ny Allemagne ny zanany lahy io saika soron'le ramatoa tamin'izay fijorony vavolombelon'le ramatoa ohatr'izay hoe saika soroko io zazy io dia avy eo dia nandeha ny tantara dia lasa ny Allemagne dia teo Jesosy ny teny anao hoe alefako ny zanakao dia mandeha ny zanakao dia mahazo visa ny zanakao dia anany toyany dia tonga tany an-trano any ravatety dia nijokojoka ny teny anazy io izy hoe efa netiny neny ve dia izy lasa hony anao ozy Jesosy dia ozy izy hoe hay aleloia izany dia hoe toambavaka dôly ary ny rehetrarehetra atao dia tamin'ny maly izy maly maraina dia niteny foana izy izany ela be roneny ozy izy le visa nefa za efa tokony hanomboka an'le asako any dia tamin'ny maly niantso anahy izy za teto izany tamin'ny fotoana ny tanora dia niantso izy neny misy vaovao tsara ay niteny anahy aloha izy hoe ela be dia izy Jesosy hoe efa niteny anao hoe lasa ianao zany dia dia niantso anahy izy neny ozy izy misy vaovao tsara dia ahoana le vaovao accepté ny visa-ako ozy dia amin'ny 15 jours mandeha dia voninahitra ho an'i Jesosy izay ny tenin'Andriamanitra zany hoe lalako tsy mba lalanareo fevitra tsy fevitrareo dia faharoa indray manana zanaka lahy kely le 13 ans dia izy io zany hoentiko manaraka na mandeha mivavaka tsy tereko fa rehefa te handeha izy dia hoentiko dia rehefa ato am-piangonana dia tsy ohatrany za zany mahita anazy raha za manokana ny fijeriko tsy miconcentre mihitsy izy fa ohatrany hoe mandeha fotsiny dia rehefa any an-trano zany miasa saina hoe ty zanako ty ve mba tena maharay Jesosy sa ahoana ary izy ty sa mandeha fotsiny dia izay zany mampiasa ny saiko ny fanahin'ny zanako zany tena oapoko be mihitsy dia mandeha zany le Facebook mandeha mafy be misy an'le TikTok dia miteny le vehivavy eo amin'le TikTok tsy olana ny tsy manana namana tsy olana ny tsy manambady tsy olana ny tsy manana zao fa ny olana be dia le tsy manam-bola izay nataon'le TikTok dia nitsangana izy dia tonga izy dia niteny diso ianao ozy le zanako zany diso ianao olana be le tsy manana ny Jesosy fa tsy zany ny olana alleluia dia faly be hoe way kay mandray le zanako rehefa le hoentiko zany voninahitra ho an'i Jesosy rery natsika teka mafia ho an'i Jesosy mandroso tompoka azafady mbola misy anankiroa ao aorianan'ity hitsanganyity raha raisy ny anjaranao anatin'izany amen dia raina Jesosy misaotra an'Andriamanitra manokana ako amin'ny fahenoana toriteny isan'andro amin'ny radio atsika tena makasitraka amin'ny pasteur rehetra mihitsy satria vao tamin'ny mois de juillet teo ahako vao tena niaina tamin'ny fanahy masina hatramin'izay efa ela be zay taloha zany nasotro kely latsaka ary dia mitsamboatra fa tamin'ny mois de juillet tena mba mpamaky vato sy ny karazany tsy taitra ntsony ary lasa fiainako mba tsy ho lanindrorany ireo pasteur rehetra ireo ary tsy ho lampilina le radio fa tena fiainako zavatra rehetra raiso isan'andro ny zavatra niseho dia tsy hangataka amin'Andriamanitra tsony hoe tsika menakavy raitrano reto sy ny taranaka faramandimby mba tsy hiady eman'olona ary tsy ho be felonana mandrakizay misy olona avolenta ambony be manampahaizana manakarena be ao amin'ny dolo ny zavatra rehetra
ary izy ny tena lehibe teo amin'ny tanàna faritra nisy ahy niady tamiko. Io olona io dia olona tonga farany teo amin'ny tanàna, ary zany tonga voalohany indrindra teo amin'ny tanàna nisy anay. Zany hoe za zany no nividy poteau an-Jirama tamin'ny 1996, efa million zany poteau zany. Dia tonga daholo ny olona tsy kelikely tao aoriana, dia zay maka jiro tsy maintsy maka autorisation amiko ary tsy maintsy manome facture mba azahoan'le olona jiro, ary misy moa manome na dia ary zato ary tamin'izany fotoana zany fa tsy maninona. Fa io olona farany io reriny tsy nanome. Ary io olona farany io za tany an-dafy nampiteraka ny zanako no niantso telefôna le olona tao an-tranonay hoe ory bebe le dokotera eto ampita hoy niangataka jiro. Dia ozy izy le vinatoko hoe neny ameo any izy fa tsy hoentina any mausolée akory zany jiro zany fa ameo any foana. Any mandefa fax sy ny rehetrarehetra na dia telefôna ary tsy nalohan'le olona. Gaga vao tonga kelikely teto Madagasikara. Dia miseho ny ady madinidinika tsisy dikany moa fa alao fehezina lizy. Fa ny tena ady be zay tsy nisy ohatr' izany tamin'ny mois de juillet teo dia nisy opérateur anankiray nametaka antenne teo amin'ny tafiko. Io zavatra io tsy tonga foana misy autorisation be da be ary nandeha tamin'ny hoe fokontany manao sini fivoriam-pokotany etc autorisation hatrany amin'ny préfecture fivondronana faritany rehetrarehetra président Fokitany. Dia rehefa mipetaka le antenne dia fahagagana be fa tonga io olona le manakarena be io nandefa polisy anankiroa aloha motard miaraka amin'ny armée dia ozy izy le polisy hoe azafady madame aiza ny autorisation anao amin'ity zavatra ity. Dia naka an'le autorisation dia izy le polisy hoe azafady madame fa ve izy ity misy autorisation efa le olona naniraka anay kosa aloha nylaza fa tsy misy autorisation. Dia zako hoe io le autorisation dia izy ny polisy hoe zao ary milamina ity zavatra ity ozy izy fa ampiavana anareo sy le olona. Dia natsona le olona dia tsy netiniditra fa lasa nitsoka tany an-tranony satria izy en face quoi. Dia izy le polisy hoe bon tsy tonga le olona mpivevaniko aminao fa arabaina ianao zany aloha izy fa le olona nilaza fa tsisy autorisation. Tsy vitany indray apitsony indray tonga huissier. Rehefa tonga indray huissier dia izy le huissier aiza ny autorisation. Dia tia indray ny autorisation dia izy indray le huissier hoe félicitations aloha madame fa ty zavatra ity ka misy an'ity zavatra ity fa le olona naniraka anay any tsy araka izany vita indray iny mbola nilamina ihany afaka apitsony iny manomboka amin'izay ny devoly amin'ny valo alina. Amin'ny valo alina misy olona roa 4-4 eo amin'ny devant-ny vavahadiko olona tsisy eo amin'ny tanàna fa lehilahy manao costard vehivavy manao manteau miaraka amin'ny boty dia mivazavaza be corona mpamosavy tsy vanina inona ny ataontsika amin'ny olona eo ivelany eo. Dia misy olona ray tao amin'ny tanàna miantso anah hoe oretsy fen'olona be da be aza mivoaka aloha fa atso indray le gendarme satria gendarme niambina anah teo mandritra le fotoanan'le zavatra. Dia niantso gendarme indray dozy mantsy le gendarme hoe fen'olona be dehibe eo ivelany dozy gendarme hoe madama lazainy fa matahotra azy ianao raha hoany zay amin'izao oro zao fa 15 minutes ireo dia mirava fa vizaka fa te atory. Tena marina ny teny le gendarme 15 minutes tsisy tsonina olona ray ary. Maraina ny andro ny andro zany hoe fokotany ve sa fokon'olona. Ny fokotany rehetra nameny 25 000 mba hitorenandray. Dia izy izy ny olona hoe nalainay foana le 25 000 neny manko ny soronanako eny amin'le tanàna fa ianao efa naresy efa vitanao ary le zavatra ka atao ahoana. Mbola nangina ihany aloha atao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Tonga amin'izay ny huissier fanotelony huissier ihany ny teny hoe tonga izay madama ozy izy ame signification manomboka androany fa tsisy maninona anao tsony fa naprisiana izy mba hitory an'le directeur ny opérateur sy hitory an'ny préfecture d'Analamanga. Piège io zany dia nataony tokoa. Oh là là tonga indray tany amin'ny tribunal préfecture avy moa andeha hoany fa tsy maintsy ny secrétaire ny tany. Rehefa tonga tany ny secrétaire ny directeur ny opérateur avaza moa zany secrétaire koa ny tonga tany hoe zay tsy tonga foana teto Madagasikara fa ny président Andry Rajoelina nameana alalana anay mba ampatonga le hoe manara-penitra an'le tanàna ka dia miala tsiny fa dia tsisy azonay atao ary ny préfecture ihany koa no nanome autorisation ka dia allo président Andry Rajoelina indray ny enjehanareo fa tapitra ny fitsarana naresena nampatonga nanoatra noho ny mpandresy dia zanana kombombava tsy niady taminy.
anak'andriamasin'andriamanitra tsy azo kitikitihana tena mino sy matoky aza mba be felonana man'olona ary aza miady man'olona mandrak'izay amen. mandroso tompo veriko amin'i jesosy ny voninahitra mamanay zany taloha mifokasikara dia efa retirety izy zao efa melehibe dia tsy mety tamintsony le izy dia mandeha ny teny any amin'zareo vety aloha na kely ary tsy mety mifokasikara dia mandeha ny teny any amin'zareo dia miteny foana izy hoe za hiala an'ity ozy izy tonga indray lady nahazo teny ohatr'izao mari ozy izy fa hiala dia ahenako ty ozy izy dia efa nahenany izany le izy fa mbola mifoka ihany izy dia jesosy amin'izay nanapa-kevitra tamin'ny voalohany taona janvier narary izy raha jerena endrika ivelany le izy dia covid nefa rehefa nijerena ela izy dia fanafahan jesosy ho anazy nanomboka sepitra izy herinandro za efa nanana tokantrano dia tsy ao an-trano dia tsy niteneny fa ny zavatra niteneny hoe za ozy izy lasa mikohaka dia voansery dia lasa sepitra dia efa niantso ny dokotera ozy izy dia andro atalata efa teo dokotera ozy izy nanindrona ana le tsindrona tao nefa ny efa manomboka mahery tonga ny larbi dia ozy dokotera mantsy azy hoe efa sepitra be anao fa aloha atao indimy izany hoe raha tsindrona tokony ataonao 10 andro zany natao tao anatin'ny indray andro iny dia tsy nisintana le izy dia zay fahavalon'ny hôpitaly tena tsy tia hôpitaly zay fa jesosy nametraka tato amiko hoe andao any amin'ny hôpitaly dia teny an-dalana maraina hoe mama ho atao zay tokony any amin'ny hôpitaly tsika dia ozy izy mantsy ana hoe tsy hoany zany efa fantatrao ny résultat rehefa makantsika dia tonga ny hariva tokony hody dia niantso an'ilay vadiko hoe tsy tafody fa marary mama ary nanapa-kevitra fa hoentiko hôpitaly izy raha riva dia teo no manomboka hariva ny andro dia ozy izy hoe mbola tsy hoany amin'ny hôpitaly efa sepitra ianao dokotera natsoina zay manana oxygène tsisy fa niteny hoe ndanareo makany amin'ny hôpitaly zay akaiky dia farany hariva efa nanomboka tamin'ny valo dia ozy izy hoe tapaka ny hevitro nanontany an jesosy hoe ahoana ary eraky ny lalany za vezivezy zany miteny hoe jesosy ahoana zany ny ataoko satria aty amiko zany zao ny lakile fa zareo tsisy mety ho any amin'ny hôpitaly dia niteny ary efa avy eo hoe aoroa ny entana fandehany amin'ny hôpitaly zay nanomboka nytomaniny tao an-trano satria zareo matahotra hoe mety tsy hiverina za mama zavatra tao anatiko hoe mandalo zay ny any amin'ny sivy nandeha nitady taxi dia nahita taxi iray zay efa tsy nahita aloha dia efa very ny fanantenako hoe dia tsanina zany ve jesosy dia ahoana ny atao sa ve ametra tanana aloha hivavaka dia zay ny azoko atao zany ho zao nahita taxi iray dia ozy izy hoe alaivo ozy izy fa hoentiko zao lasa amin'izay zay nanomboka teny an-dalana zavatra tao anatiko hoe jesosy fandalovany ity dia examen izy efa tsy tentsony fa sepitra isina teo amin'ilay varavarakely tonga tao amin'ny hôpitaly zay dia niraisiny urgence izany hoe tao amin'ny hôpitaly zay ny zavatra jerenao tsy mahafinaritra satria ato marary eto amin'ny tany misy marary ao anatin'io sepitra izy sepitra fa tamin'ny seza izy nasena mipetraka izahay misy an'ilay fijerevana oxygène amin'ny tanany zay vao mipetaka amin'ny tanany indray mandeha iny dia fa alain'ilay dokotera izany hoe adiny firy aloha zany izy mbola sepitra teo dia niraisin'ilay olona zay mandra-patonga ny tao amin'ny chambre en full zay ny tonga tao amin'ny chambre teo zany aloha nitonitony le izy dia zavatra niteneniko anazy hoe mama mandalo tsika ny ato fa tsika tsy miverina ato raha afaka ato manomboka izao zay mihitsy no dia eo izy dia lasa niakatra chambre na chambre amin'izay zay teo ny nanomboka ny ady nanomboka tany izy sepitra be nahazo oxygène izy le oxygène tamin'izay le mbola alefa courant dia sepitra be mihitsy izy nanomboka tamin'io mipetraka nitsangana tsy natory zay 3 andro zay sizy satria tsisy afa-tsy zay sizy rery 3 andro tsy natory tsy ninakanina satria za tsy afaka ny andao anazy zay roa rery ny tao anatiny io dia ny zavatra tao anatin'ny saiko manomboka za mivezivezy makany farmasia hoe jesosy ao anatin'izao ny any honao voninahitra ao zay foana ny tao anatin'ny saiko dia deuxième jour zany ianao hoe sao dia mba efa niova dia izy koa nitenena hoe mama zay foana natao tao an-tsaina hoe itsika tsy maintsy hivoaka tsika ary tsy mijanona elato dia nandramanay roa zany hoe andao hoe ho any MVC dia tsy anao oxygène zay mihitsy zany tao an-tsaina satria efa manantena le izy dia lasa zay vao tsy tafavoaka vao tsy tonga tany MVC fa voavoaka an'ilay varavarana tory izy dia sepitra be dia verinaingana indray zay dia tena alaniny fa deuxième jour zany zay tsy natory indray izy fa mipetraka dia nitsangana satria sepitra natsona ny dokotera dia ozy hoe tsy mety ozy izy ty oxygène ty satria efa niova imbe dia be le izy fa ho ataonay mural dia natao mural nety le izy 3e jour zany le izy mbola nandramanay hoe andao indray zany mody andramana hoe asorina tsy kelikely le izy dia tsy nety fa ny 4e jour zay nanapa-kevitra hoe efa vita
nahavitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka ny zavatra rehetra mama dia efa sitrany ianao fa andao asorintsika adiny roa dia apetaka adiny roa asory izay foana nataonay dia izay fanapa-kevitra izay nefa nandeha ampahendrena hoe ndao anontaniana ny dokotera hoe mety ve zany dia gaga izay ozy professeur hoe mety zany ka mety zany hoe nendrandra fanasitranana foana izay 4e jour efa hoe maraina ihany rehefa tena tady ho sepitra vao napetaka le izy dia napetaka 5e jour amin'izay zay nampisiny efa tsy nanao tsony ny ala indrindra dia tonga dia zay voninahitra ho an'i Jesosy ry mama fa efa sitrany ianao dia ozy izy hoe afaka sady za ozy izy vaika tamin'izay zay hanao examen any amin'ny alliance dia eo ozy izy dia tao anatiny teny izy hoe saotra an'i Jesosy tsika ozy izy fa raha tsy nakaty zany tsika mety maty dia very tany amin'ny elo satria za efa mifantoka tany amin'le aretina ozy izy dia niara-courage zay roa tonga ny talata nahazo be de sortie zay dia mivoaka dia nanomboka teo amin'izay ozy izy hoe tsy handray intsony aho ozy izy dia za zany tao anatin'ny saika hoe azitako indray re mama Jesosy fa mbola hiverina ny anao an'iny fa tena mandrakity ny androany tsy mifoka intsony izy tao anatin'izay voninahitra ho an'i Jesosy dia tao anatin'io vita le sitrana le afaka zany tamin'iny dia tonga indray dia voly tamin'ny aretin-damosina izy efa lehibe dia efa nididina le lamosina dia manomboka marary dia tany amin'ny hôpitaly tsy confortable le natoriany tany zany hoe tsy le mety amin'ny lamosina narary indray lamosina tonga taty an-trano zany hoe zavatra hafa indray zany meny dia voly anay dia ny zavatra tao anatin'ny sainay hoe mivavaka mama dia mivavaka fa resitsika io nandritry ny herinandro teo le izy tena namaivay ary isaky ny andeha hivavaka izy amin'ny lahady marary le izy niala hoe tsy natory ao izy fa narary lamoso izy efa tsy eny mpandrina eny vadiny tsony fa na amin'ny tany na eny amin'ny salon matory dia zavatra netiko foana taty mangina amin'izay Jesosy ohatry ny sakanany devoly izy amerina ny voninahitra any aminao isaky ny alahady fa zao sitrany eo amin'ny anaran'i Jesosy nanomboka tsy ny rarahinay roa tsony le izy dia soloana ny fandriana zany hoe naverina mafy amin'le mety amin'le lamosiny nanomboka natory teo foana izy nianatra natory teo foana izy nianatra mivavaka izy taty arina efa tsy ny rarahinay roa tsony le izy fa zavatra ny teneny hoe andeha hivavaka amin'ny lahady fa tsy nanina le izy netsika le izy ny alina iny fa mbola lasa izy nandeha nanomboka tena tany hoe sitrana ozy izy dia naveriny tamin'i Jesosy ny voninahitra dia ny anankiray afaka izy zany tena hoe afaka mandraka zao tena roa zay tsy miverina amin'izany tsony izy ary tena sitrana tanteraka izy amin'izao dia ny faharoa zako tia miasa ninina zany zavatra ataoko dia tiako le hoe mandray vola isam-bolana dia za tamin'ny 2022 farany niasa zany hoe niasa tamin'ny birao farany zany fa noho ny antony dia tsy maintsy nijanona dia tao anatiny eo anefa tiako le hoe miasa isam-bolana fa nomeny Jesosy asa majinika tsikelikely teny foana satria manatokantrano dia tsy afaka hoe ho zakain'le vadiko rery zany le izy ny saiko manenty za zatra ny asa dia tsy mety amiko mihitsy hoe tsy hiasa dia tao anatiny eo nampianarin'i Jesosy hoe ankataovy aloha izay anananao dia vita indray ty dia miovan'izao indray dia nataoko daholo rehefa asa majinika rehetrarehetra dia nametraka objectif indray mandeha hoe Jesosy rehefa omenao asa dia asa fahako manompo anao izay foana nataoko tao anatin'izay dia nanomboka tsy ndraraha dia tamin'ny desambra teo tao amin'ny Veselle tao amin'ny paster Njiva nyteny izy hoe ianao izy rehefa pisy eo amin'i Jesosy rehefa okeny eo amin'i Jesosy tsy mila tsy ianao mandefa CV satria izay mihitsy nandefasako CV daholo zao efa naovako entretien daholo zao rehetrarehetra zao fa tsy ianao izy fa ny asa ny tonga eo anao ataon'i Jesosy tonga eo aminao rehefa sitrapony zany dia tamarsa amin'izay matamatsy fantatro fa mamanay tamin'ny 2011 niara niasa taminy dia izy niantso mamanay hoe ilaiko izy izy Mariandra tonga dia izay fotsiny le asa amin'io asa tsy mbola nataoko mihitsy fa ilaiko izy izy Mariandra fa meo anahy numéro 1 dia name mamanay hoe mahagaganao izy miantso anao ty raha matoty fahatsoy ty izy nefa ny olona efa niara niasa tamiko tamin'ny 2011 fahatsoy fa ianao ny ilainy dia niraisiko le izy dia ozy izy hoe eny tompo tongava ozy izy rapitso fa manomboka miasa ianao rapitso zay dia faly fotsiny zany hoe Jesosy nahazo asa dia tonga tany dia rehefa tonga tany tontolon'ny grafista le izy zany hoe tsy ao anatin'ny zavatra haiko mihitsy le izy fa ozy izy hoe matoa zay tonga mitona dia tonga tao amiko ny teny pasteur tamin'izay hoe zao zany le fotoanan'i Jesosy dia teo izy ny teny hoe tsy miasa ianao sabotsy lahady ozy voninahitra ho an'i Jesosy tamin'izay fa tena zay mihitsy le avy amin'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy rery makasitraka ndao tiaka mafon'i Jesosy ny amin'ny fanasitranana sy ny fiheveran'i Jesosy atsika tsirairay avy ary ny fisian'ny vondrombavaka eto Antananarivo amen. Voninahitra ho an'i Jesosy nisy nijoro vavolombelona raha napahafy teo dia ohatra ny teren'ny tompokely hoe tokony hijoro satria kay misy vavolombelona ngezabe nataon'i Jesosy 3 taona lasa zay tany ho any
tetsy amin'ny HGR tetsy nisy tranon'olona zay teo dia nisy vehivavy zay mifanena tamiko tamin'ny tohatra dia nanontany ahy le vehivavy hoe ianao ve manana copine ozy izy dia ozy izy za hoe ianao ve manana copine fa tsy cousine copine dia ndresahako taniny tamin'izay hoe za hoa mbola à la poursuite du diamant vert tamin'izany nalaza be le film tamin'izany à la poursuite du diamant vert hoa za dia teto vao tadidiko le izy ay mihoatra noho ny diamant vert no men'Andriamanitra dia le vehivavy nanontany anahy io le mihoatra noho ny diamant vert tamin'ny larobia teo zany ny ranambavy moa 30 taona dia faly be izy tamin'ny tompy hoe nisy zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny tokantranony tamin'ny larobia ny anay raiky amin'ny 30 taona zany ny anniversaire mariage dia isaorana an'Andriamanitra fa tena ngeza be kay le izy ngeza be noho ny diamant vert no men'ny tompo ao dia misaotra azy misaotra mivadika dia ny ankoatran'izay koa 20 andro lasa zay dia meny Jesosy zafikely faharoa indray zay dia voninahitra ho an'i Jesosy misaotra azy amin'izay mankasitraka tompoko ndao tsika hitsangana hisaotra an' Jesosy amen tena tsara Jesosy tsy haiko ianao raha mandray ao anatin'le témoignage fa za manokana dia mandray voalohany raisiko ao anatin'le izy mianatra manakombona vava mangina ianao tsy miteny fa rehefa mangina ianao dia miady Andriamanitra amen faharoa anjarako ny mitaiza ny ankonako fa tsy anjarako ny mana forcé anazy hoe aza manao opère na manaova homère na fa Andriamanitra manana fihevitra tsara ho antsika tsirairay avy izay tsy voatery takatra ao fahatelo tsy voatery manana tsara ny mianatra fa rehefa miditra an-tsehatra Andriamanitra tsy mijery diplôma izy fa mijery fo izy tsy voatery hainao koa le domaine fa tonga dia misy raha matoa aiza le ranabavy teo misy raha matoa miantso tampoka zany hoe ilaiko ianao ilaiko ny zanakao tongava aty tonga dia mahazo asa le zanak'le raha matoa le tereriana terihona izy mipetraka Andriamanitra ny ilayntsika ao anatin'ireny fotoana ny tembeda be ireny Andriamanitra mampiteny ny mpanompony tahaka ny nampiteny Andriamanitra n'le pasteur Njiva tary amin'ny Vesselle hoe rehefa mety amin'Andriamanitra ianao dia ny asa no hitady anao raha natao hiasa ianao amen dia rehefa mety raha natao hiasa ianoy tsara dia tonga amin'izay fotoana rehefa mety le ranabavy le asa no mitady satria natao hiasa izy amen ndao tsika hifantoka amin'ny zava-panahy ndao tsika hifantoka hieno an'Andriamanitra andao tsika hianatra anakombona vava ndao tsika hianatra tena hoe amaly zay mahafaly an' Jesosy hoe inona no tedavin' Jesosy dia ndao hiazakazahana fa za mino fa tsisy ho adinoina na raha hiazy tsika reto alleloia tsisy adinoina fa andeha tsika samy manana hoe aiza no ale fa tandremy fotsiny sao dia tsy eo Jesosy aiza no ale raha tsisy anao aza mandeha raha vao tsy an' Jesosy amen mety misy olona miady amin'ny visa zao hoe ahoana ihany ary raha tian' Jesosy andehany ianao tsy maintsy lasa ianao tsy miankina amin'ny frais anao io tsy miankina amin'ny cursusinao io tsy miankina amin'ny diplômanao io tsy miankina amin'ny hoe iza ny fantatrao fa raha tian' Jesosy andehany ianao tahaka ny nataony tamin'le rahalahy tery ariana tahaka ny nataony tamin'le anabavy tahaka ny nataony tamin'ny zanak'le taty lasa ianao za mino an'izany fa ny sitrapon'i Jesosy no tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika fa ny taniana dia hoe anaiko ve za anaiko ve ianao ndao tsika teny amin'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitarianao misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny témoignage rehetrarehetra misaotra fa mampandresy anay ianao ao anatin'ny ady rehetrarehetra izay lalovana ary ny ady voalohany amin'izany Jesosy dia izay
manaiky manombo ny nofinay, manaiky manakombona ny vavanay, fa misokatra amin'izay ao amponao. Misoatra Jesosy ny amin'ny teny izay alefanao apetraka ao eny ambava amin'ny mpanomponao. Misoatra ny amin'ny lalana izay sokafanao, misoatra ny amin'ny fampahitana fity izay ataonao, misoatra ny amin'ny fanasitranana, misoatra ny amin'ny fanalana tamin'ny sigara. Eny, tsy andro izay Jesosy hoe efa any anatin'ny urgence zay vao hiala anapa-kevitra hijanona amin'ny fahazaran-dratsy, fa deniny anio dia mbola nomenao hery sy tanjaka izay. Dia ndretsy izay Jesosy anompo anao anao izay mahafaly anao. Mifona Jesosy fa indraindray tsy vitako ny manakombona ny vava fa mipetsipetsona, fa androany Jesosy anao izay mahafaly anao Jesosy ataovy izay tianao Misoatra Jesosy fa raha nataonao tamin'ny anankiray sy anankiroa zany vitanao manjaka eto amin'ny fiainana tsirairay avy. Raisoanao Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay misandrata Jesosy amen. Andao itiaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Talohan'ny ndraisantsika ny ten'Andriamanitra andao tsika hiaraka hiteran'i Jesosy androany satria matsy teny eo amin'ny fiainantsika izy androany teny fiainana, fanasitranana, anasitrana amin'ny toetrantsika tsirairay avy. Amen. Alléluia. Tambole tanane. Les tours de l'Andriano, pas fouillé, maintenant livraison, Yakata Simidina, Dewanyazele, Yakata Simidina, Dewanyazele, maintenant livraison, why see one now, maintenant livraison. La Zekumanam now, Fualam Chamso, Fibua Ule, Fuam Pizza Kule, Antica de Mate, Fualante, Fifuanda, Manoli Prison, why see one away, Manoli Prison, out of a bullet on an
livraison. Attends, livraison. Attends, livraison. Dans la sécurité. Attends, livraison. Alléluia. Aiza le tanane. Alléluia. Zany ny lanitra zany. Amen. Ataontsika hivavaka. Meny toriteny dia meny témoignage dia mivavaka indray aloha dia asa indray. Fa mody ianao rehefa avy eo. Ataontsika ianao vavaka anankiray tombo. Fangio foko. Fangio foko amin'ny alalan'ny teninao. Ataovy maheno ny feo anao aho. Sanatiny tananao dia ataovy izany vavaka izany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra fa fifalianay anandratanay anao ny fandrenesana ny teny vavolombelona. Maneho anao miasa. Maneho anao izay nandresy mampandresy ny fiangonana, mampandresy ny olonao ary mampandresy ny zanakao, mampandresy ny isa-tokantrano. Matsiaro ny voalazany boky ny Apokalipsy hoe ary izy ireo naharesy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny vavolombelona filazana an Jesosy. Misaotra betsaka ny amin'ny témoignage rehetra maraina teo. Misaotra ihany koa ny amin'ny fampiasanao ny mpanomponao tsiraray avy, afaka nampiasa fo zay tamin'ny fiankofana sy fiderana androany maraina. Mitenena amin'ny tsiraray avy. Ataovy mandre ny feo anao ny tsiraray avy. Izay ny manokatra ny fonay, fa ianao no mamanga ny fonay. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Iteka mafy betsika ho an Jesosy. Mahazo toerana vetivety ary. Mbola mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy hatrany. Nahatratra indray ty andro anankiray ty izay anasan'i Jesosy atsika eo amin'ny latabatra. Atonga atsika hiaraka aminy sy iombona aminy. Tena kekinao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra ianao hoe manana teny ho anao Andriamanitra hoe teny fanahy sy fiainana hoe zay raha raisinao hoe ka ampiarinao dia manova zavatra hoe dia avereno androany maraina hoe mitenena mihitsy ianao ka androany maraina mandray teny sokafako ny foko voaraiko daholo ny teny dia miova amin'ny anaran'i Jesosy. Ny loha hevitra no meny tompo antsika ho amin'ny androany dia nampitondraina ny lohateny hoe vava mandrafitra ny ampitso. Raha mba fantatro ny olona zany fahamarinana zany dia nitandrina ny olona. Ary inoko fandrahoana maraina dia isy olona vangian'Andriamanitra eto dia hitandrina izy. Tsy mbola miresaka ny aminy hoe dia ahoana ny lasa, ny passé. Ny lasanao dia récupérer ny toetra. Fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso ho an'izay tia an'Andriamanitra. Rehefa manaiky ianao hiditra ao amin'ny fanekena, ity an'Andriamanitra arak'izay nitiavana ianao dia tsy misy tokony hanahinao ny any amin'izay lasa rehetra. Mety nandatsaka ny ranomasonao sy mety tsy tianao hierehana sy tianao resahana, fa hiditra tseritra ilay Andriamanitra mifeny zavatra rehetra haneo aminao fa navelan'ny trangy ireny ho amina programa tsara lavitra izay tsy tao anatin'ny kajinao fa tonga anao hiteny hoe mahery rangahy ianao. Ny fatateran'izay dia rehefa mamoaka karaktera anankiray ianao atao hoe fitiavana. Ny androany tsy izay, fa ny androany lenao tonga saina mba hatonga n'le raha-pitsonao ho manja be. Amen no kosa raha angaty tena amen. Tsy tianao mba ho manja angany raha-pitsonao. Tianao horera. Avereno hoe ny vavako dia mandrafitra ny ampitsoko hoe. Isaia 5:7 no amboantsika azy. Fa maninona no vava pasteur? Satria vava no ninana n'ilay voankazo voarara. Ary vava no niteny avy eo hoe natahotra anao Andriamanitra.
ary ny mahatonga amin'ny fiainako ohatr'izao potika dia ty vady nomenao ty vava daholo zany. Zay no mahatonga an' Jesosy tonga ihany koa izy namelatra latabatra mba ho amin'ny alalan'le fandraisana izay anasana ianao no hanovana izay hohaninao sy hanovanako izay ho teneninao. Amen. Naran'i Jesosy zao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Maro amin'ny olona mametraka fanontaniana hoe fa maninona Jesosy no reny no nitranga tany amin'ny lasako. Dia zao mivaliny ny any amin'ny ho avy anontaniana. Metametraka fanontaniana tonga eto fa maninona Jesosy narary dia niditra hopitaly. Dia fanontaniana tianao apetraky ny tompo zany dia hoe ny amin'ny ho avy no anontaniao hoe mbola hiditra hopitaly ve ianao ny amin'ny ho avy. Miaino ve tsika e? Zany hoe Andriamanitra te hiteny amintsika hoe nyrapitsinao rangahy tsara lavitra. Tsy haiko hoe inona no entinao mavesatra tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Ny dikany hoe mavesatra mantsy tsy zakanao. Fa raha resahanao man'olona dia mety zakan'ilay olona. Dia gaga ilay olona hoe zaka hoe dia mavesatra. Nefa ny anazy koa rehefa tantarainy avy eo dia ianao indray ny gaga. Zany koa hoe dia mavesatra aminao. Satria izay tsy zakanao no mavesatra aminao. Fa rehefa tonga tao fanatrehan'Andriamanitra ianao mety foana fa izay tsy zakanao hoentin'i Jesosy zany. Ary ho avaty Andriamanitra voninahitra. Tsy miovy izany mesazy zany. Tsy izay no mahatonga antsika tonga eto mba hiala amin'ny mavesatra. Fa Andriamanitra koa mba manana ny mavesatra ny tiany mba ho esorinao. Izay mahatonga izy échange misy zavatra koa mba ataonao mba ahafahan'Andriamanitra manao an'ilay zavatra andrasanao. Ny amin'ny ho avy izy no anontania ahy fa ny zanaka sy ny asan'ny tanaka dia aoka hadidiko ihany. Ny zanak'Andriamanitra misaina ny ho aviny zany no adidin'Andriamanitra raha io teny io. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontania dia ao anaty aorianan'izay ny zanaka sy ny asan'ny tanaka dia aoka ho adidiko ihany. Ny ho avy no tenenin'Andriamanitra ary ny ho avy tenenin'Andriamanitra no asainy averinao tenenina mba ho tonga zanak'Andriamanitra adidin'Andriamanitra ianao. Ny ampitsonao dia efa voasoratra mialoha ary tenenin'Andriamanitra zany mba ho fantatrao sy averinao tenenina. Voalohany dia mila mianatra isika amin'ny fehivavy amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Avy ao amin'ny communion mianatra isika mifehy zay lazainy ny vavantsika. Hoy ny Romanina 4:9-10. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tsy hoe ny fanahy mitarika anao mba hiteny hoe tsy hoe avy miteny ny fanahy masina vao tafateny ianao fa vao andeha hiteny ny fanahy masina dia tafateny miaraka amin'ny fanahy masina koa ny fanahinao. Angatao zany. Angataon'Andriamanitra amin'ny etaeta lalina zany hoe tompo mba tsy ho taraiky ny réactionko rehefa mitarika ahy ianao. Fa vao misy zavatra tianao ho teneniko tonga dia voateniko. Vao misy zavatra tianao ataoko tonga dia eo ampanaovana izy miaraka amin'ny fotoananao. Ny déclaration mahazanak'Andriamanitra ampinoana tokony ataontsika dia vokatry ny fiombonana lalina deep communion amin'ny fanahy masina, communion profonde. Lay fanampanangana na esprit d'adoption zay nananganana antsika ho tonga zanak'Andriamanitra dia miara-milaza amin'ny fanahintsika. Tsy saina ilay izy fa ara-panahy. Lay fanahy mitarika antsika maneho ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia miara-milaza amin'ny fanahintsika. Io le reny Jesosy vita batisa sy teo amin'ny tendrombohitra ny fiovatareo hoe zanako ianao. Ny antsika indray miara-milaza amin'ny fanahy
fanamasintsika hoe zanak'Andriamanitra. Dia ilay izy tsy hoe tenenina fotsiny fa renao mihitsy hoe avy miombona amin'Andriamanitra ary mbola eo am-piombonana amin'Andriamanitra ary eo am-pivavahana ianao no mamoaka an'ilay teny hoe zanak'Andriamanitra. Dia tsy mitovy mihitsy zany amina hoe olon'Andriamanitra na hoe lehilahin'Andriamanitra na hoe vehivavin'Andriamanitra ianao na hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe voaositr'Andriamanitra. Mbola tsy miteny daholo zany raha ampiarina sy oharina aminy hoe zanany ianao. Drindray nefa raha mandinika tsika dia miazaka zahan'ny olona dia ho tonga voaositra, nefa mbola misy tsara lavitra noho ny voaositra, zanany. Eny tokoa raha misy olona mandaté, zany hoe mahazo taratasy izy iraka avy amin'ny mety hoe lehibe manam-pahefana faratapina eto amin'ny firenena, dia tsy azo sakana izy ny route nationale ohatra, vao manakana ny police routière dia ampiseho fotsiny le taratasy, tonga dia mipoatratrika daholo na misorita ianao na tômôbila, satria mandaté ianao. Fa te hilaza aminao fa tsara lavitra noho izay raha tonga zanany ianao. Dia nefa ianao tsy hoe engany mba ho tonga zanany, fa ianao efa nandray an'i Jesosy, efa zanany. Fa indraindray tsy tonga saina fa efa zanany, fa mbola mitondra tena toy ny olona mila an'Andriamanitra ny ivelany tranony, nefa efa zanany ianao raha nandray an'i Jesosy. Zay mahatonga anao mila miombona amin'Andriamanitra mba ho masaka ny fahatsapana ao anatinao, fa tsy vazivazy le hoe zanany ianao, fa tena réalité sy vérité. Ianao tonga eto io zany mety miatrikady ianao, fa ianao zanak'Andriamanitra miatrikady. Dikan'izay misy Andriamanitra dadanao ao ambony ao mihevitra sy misaina izay hampandresy ianao, tsy hararaka anao, tsy hapotika anao, tsy havoanao, tsy havery anao. Zay zao dia ampy be mihitsy, tonga dia courage amin'ny fovo maraina, tsisy nininona mitranga, fa tonga dia renao le hery avy any anaty hoe wow, aika za mo zanaka tsy miady rery, fa misy ny raiko tanteraka izay nitenen'i Jesosy. Jesosy niteny modina tsipy le izy, aoka nareo tanteraka tahaka ny rainareo izay ny an-danitra. Fa tia hiteny izy hoe nareo reto koa dia miasa saina amin'izareo tsisy dika ny dadany an-danitra ny parfait. Misy zavatra zao tsy vita ny dadanao, aza ny enjehana azy, fa voafetra izy amin'ny maha-olona ary tsy ho vita n'izany. Atodiho any amin'i Jesosy ny fonao, fa izay tsy vita ny dadanao afaka vitain'i Jesosy. Zay tsy nomeny dadanao afaka omeny Jesosy, zay nalainy dadanao afaka veriny Jesosy. Tsy mahendiaka ho an'Andriamanitra. Tsy midika zanao hiady amin'ny dadanao ianao raha mbola velona izy. Maika moa rehefa tsotsony izy dia tsy ilainao miady aminy satria tsy any aminy le izy. Ka izy tsy namela andeha any an-dafy. Ianao vavolombelona teo na te handeha ianao rehefa miteny Jesosy hoe mijanona. Ohatra ny tamin'izany ampidirina ny dossier, le école efa nandehanana tamin'ny meloa, ny tany amin'ny université efa voapasoka, efa voaborosy. Rehefa tonga ny inscription dia Jesosy hoe ale matory se any mitoby mazainga vavaka, satria le programme tsy le mahatery ianao fa le mahatery ana. Rehefa tena fotoanany amin'izay entin'Andriamanitra amin'izay ianao any amin'izay tsy ho takatry ny sainao amin'le fotoana n'Andriamanitra. Ka tsisy toerana hanomezanao tsiny hoe le université mihitsy ny namitaka. Non, Jesosy nanakana. Le ray aman-dreny mihitsy tsy mba niady mba handeha fa ny zanaky ny hafa. Zanaky ny hafa zany fa tsy ianao. Ny ianao unique, hafakely, manokana, tsy idirany iza niza fa idirany tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka. Tsy enetana niza fa enetana n'Andriamanitra. Pastera zaza tenena za fa za tsy maintsy mandeha rehefa miteny zany dia tsy maintsy mandeha foana. Amen. Vavaka ho anao. Fa rehefa Jesosy miteny hoe eo ianao dia tsy any ianao fa eo. Ary ianao tonga eto miteny hoe za pastera tsy mieritrerit ny andeha tsy hoe laso. Mahafinaritra ny miaraka amin'ny tompo io. Le tsy mamatotra anao tsiny ange le ataony. Satria fa maninona mety hipetraka amin'ny fanonteny hoe tsy azoko koa Andriamanitra, maninona koa efa tsy ilaiko tsony le izy vao omeny. Satria tsy tiany hamatotra anao na hampisaraka anao aminy le zavatra omeny. Nafinaritra be le témoignage teo hoe asa mba hahafahako izy manompo azy. Dia vao niantso le olona teo izy hoe sabotsy lahady
tsy miasa ianao ohatrany hoe ny tompo zany mampiteny hoe sabotsy lahady tsy miasa ianao fa mamonjy sekoly aty io saka fa tsy hoe sekoly hafa indray aloha mandeha ianao mivavaka araka le etaeta sy vesatra ao anaty mianatra isika miteny sy mamerina zay ampilazay ny fanamasina atsika rehefa vitan'i Jesosy ny famonjena ry havana dia afaka manampy ny olona avy ao anatin'ny fony ny fanamasina. Luka 12:12 ina moa lohatentsika androany? Vava mandrafitra ny ampitso. Ina moa dikany hoe mandrafitra aloha rany? Manamboatra. Dia ilay izy tsy tonga dia voamboatra ndray mandeha fa amboarina tsikelikely arakaraka ny zavatra teneninao tsikelikely isan'andro. Sarobidy be mihitsy ny zavatra teneninao fa tandremo. Eny fa na dia izay mety hoeverinao fa vazivazy ary tonga dia miatra. Raha ataontsika hoe hoentin'ny olona ianao amina fitoeran-tsakafoanana tena hoe misy ny rehetra izay nofinofinao. Misy robe en gâteau. Misy tsy manofy an'izany eto, misy manofy an'izany eto. Robe gâteau. Dia manontany le serveur hoe inona no haninao dia ianao zatra mivazivazy. Siramamy eraky ny sotro kely. Dia miteny aminao marina fa le tenenao iny mivaly eo nefa ny vazivazy anie zahay. Tandremo fa amin'ny fotoana anankiray izay teneninao tsy maintsy hitranga. Luc 12:12 aminaran'i Jesosy. Ny fanamasina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Hitanareo mahatonga izy avy amin'ny communion. Ahoana moa mahatonga ny fanamasina ampiteny ianao? Ny fanamasina tsy tonga dia miteny hoe makino ty teneno verany amin'ny eny fa tsy miteny aty. Tsy fanamasina izany mahatonga teny an'izany izy. Fa mahatonga ny pasteur le isandratra ny teny ateo tiany ho taitra ianao hoe mba misy fotoana mila mianatra mangina. Fa fanamasina proposé dia na ianao mandray dia mamerina ilay zavatra tenenina, na ianao mandà dia tsy teneninao ilay asainy tenenina nefa ara-potoana iny tokony voateninao hitondra zavatra sy hanova zavatra ary handrafitra zavatra tsara ho amin'ny hoavinao. Tena kikinao mianatra miaraka amin'ny fanamasina hoe mivavaka manontany hoe dia miteny hoe. Zay mahatonga an' Jesosy miteny hoe menara amiko izy fa za malemy fanahy sady miadana sady tsy miavona ampo. Menara toetra ary menara mampiteny toetra. Joba 2:20 mbola toy isika hoe avy amin'ny communion ny confession ankasitran'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe confession dia ny fampiasanao ny vavanao. Naran'i Jesosy. Ary raha misy kasainao atao dia ho tanterahana aminao ary amirapiratra amin'ny lalanao ny mazava. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe ninona zavatra amoanao décret dia hitranga izany. Fa zao nefa eo alohan'io eo amin'ny 9:20 sy ny 9:20 dia mampatsiaro ny bokin'ny Joba fa tsy hoe vao mifoha maraina tonga dia lohany afa-tsirambiny ambony mivavaka aloha ianao. Tsy lohany fatsirambiny tonga dia ataonao bonjour fa Andriamanitra aloha. Zay mahatonga izy hoe communion aloha vao miteny ny vavanao. Jesosy no arapainao vao maraina vao mivadinao ho an'izay efa manambady. 21:26 vakiko aminaran'i Jesosy. Mifankazara amin'ny tsy toa ianao dia hiadana zany no hatongavan'ny soa aminao. Zareo hoe melohan'le mamoaka décret mitranga dia mifankazatra amin'Andriamanitra aloha ianao. Tena kaikinao alohan'le miteny hoe mifankazatra. Avereny zay zafady tompoko. Alohan'le miteny hoe mifankazatra amin'Andriamanitra. 9:20 fa amin'izany dia hiravoravo amin'ny tsy toa ianao ka hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra. Ianao zany dia natao hifankazatra amin'Andriamanitra, fiarahana amin'Andriamanitra, communion aloha zay vao miteny. Miravoravo ianao mifaly amin'Andriamanitra, tsy mifaly amin'ilay décret hitranga fa mifaly amin'Andriamanitra ampitranga n'ilay décret nyteneninao. Zavatra kely zany dia mivilana foana ilay izy. Dia zay mahatonga antsika mitandrina amin'ny kely indrindra. Ny zavatra tenenitsika dia
point manaraka zavatra tenentsika dia teny toetra ao am-pontsika. Le toetra ao am-ponao zany mampitena ny vavanao. Ny tenitsika dia endrika reny sofina maneho an'le toetra ao anatin'ny fo tsy misy mahita. Noho izany tsy hoe miezaka isika mifehivava nefa ny fo ratsy toetra. Le fotoana andro amin'ny maraina raha hoe vava mandrafitra ny ampitso dia tsy hoe mianatra mifehivava ianao ho an'ny hoavinao. Fa ny hafa tenina zay mandalo ao an-tsainao dia latsaka eny am-bavanao daholo. Ty expression anankiray ty tokony hoe sorona tsy ao anatin'ny fonao. Ozy izy le fiteny frantsay hoe bien fait. Amin'ny teny gasy izy dia hoe akorinazy zay. Zany hoe misy olona tratrany loza dia mikautionne ianao hoe aleo kosa mba tratran'izany e. Teny hoe kikinao tsy tokony ho fiteninao zany hoe. Ao zao misy olona tian'Andriamanitra ho vanginy. Fa ndray alina zay izy nijery Facebook dia nahita vaovao dia niteny an'izay izy say mihitsy aleo mba tratran'izany mihitsy io. Tsy anjaranao tandremo ny fonao moa e. Tsy anjaranao no miteny hoe mendrika ho azy zany. Le olona ankalain'izao tontolo izao tokony ianao rery no mbola manam-pitiavany Kristy hivavaka ho azy. Tsy sorena fa honena. Ho ana aloha zany expérience aloha tena sorena aloha tamin'ny voalohany kosa. Dia lasa mivavaka ianao tompo tsy zany le réaction eo amin'ny sekoly tandrasanao. Tsy tokony sorena fa maninona mbola sorena. Dia misy kely hoe izy kosa ny Jesosy le zavatra nataony tena mba tokony anana. Nefa Jesosy miteny hoe tsy tokony sorena fa tokony honena. Ianao zany rehefa tsara fanahy dia tsara fanahy foana. Mino fa rehefa naheno vaovao Jesosy hoe tsy haiko hoe taiza hoe izy naheno an'ilay vaovao hoe raha Jodasy anie tena namono teny dia mino fa tsy niteny hoe zany rehefa mikitika ny voaositry Jehova. Tsy haiko azonareo amin'izay ngamba le caractère militsina fa milo fa nalahelo izy satria teo aminy ihany fa tsy nanaiko tehirizina. Anaty le film Chosen moa amin'ilay saison 5 farany dia miresaka amin'ny Jesosy Jodasy dia miandry Jesosy hoe hibebaka Jodasy fa tsy mibebaka mihitsy izy. Dia rehefa nialy Jodasy dia nitomany Jesosy. Inoko fa marina izy saininy iny. Rehefa niteny Jesosy tamin'ny Jodasy hoe resaka izy atao faingana izay tokony ataonao, tsy hoe faly izy hoe atao faingana maty eo. Tsy ohatr'izany, tsy raha tsy toetra ohatr'izany. Fa na olona efa nanao tsy mety sy namaty ary mbola honena izy fa tsy afa-manoatra satria safidy ny mamono tena. Ary nefa tsy sitrapon'Andriamanitra ny mamono olona. Ny tenanao dia ao anatin'ilay olona tsy tokony ho vonoanao. Aza mamono tena zany. Solution famono tena. Karizany pasteur tsy azonao an-tsaina mihitsy, tsy azoko an-tsaina lisika. Satria ianao no eo amin'ny toeraka, tsy zako no eo amin'ny toeranao. Ianao mitoro-teny fotsiny aleo mitoro-teny koa niatrika. Fa tsy solution mamono tena. Sady Jesosy efa maty ho anao. Avy eo izy mba hanangana anao. Dia ahoana pasteur dia mbola tsy hamono tena zany zao marina zao fa mety vera hariva. Tsy mety koa hariva. Ny amin'ny terinandro ity zany aleo tsy anaty programme. Eny amin'ity vola aleo anaty ity 100 taona manaraka ity raha mbola mety aza mbola mamono tena aloha. Mba fantatrao ve fa andro amin'ny maraina afaka handray zavatra ianao zao. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra anie tsy hoe mitsikitsiky fotsiny Andriamanitra mifahagagana anie ny Andriamanitra ao alohan'ny nantsiana caractère anie raha de miracle sao dia ferinareo hoe tsy isy raha de miracle fa dilirina amin'ny toetra tsika menakavy. Mbola le Andriamanitra tamin'izany ihany le Andriamanitra androany fa miaraka amin'le fantsiana toetra mba tsy havery mpenakavy le fahagagana ao ataony. Andro amin'ny maraina ve isy fahagagana indray eto anivontsika sy eo amin'ny fiainanao. Fa zao miverenao amin'le teny, inona le teny? Mifankazara amin'Andriamanitra alohan'ny teny izay tianao hitranga eo amin'ny fiainanao. Aza maika hiteny fa ndana aloha mifankazatra aminy. Tsy miezaka tsika hifehivava fa miezaka tsika hifetoetra. Averiko indray, tsy hoe fehezinao ny vavanao ho anao fa fehezinao ny vavanao amin'ny zavatra rehetra.
tandremo sao dia tsara ny vavanao fa ny ratsinao fa ny fonao ratsy raha ny tokony ho izy a tsara fo tsara vava tsara saina tsara maso marina fa ety ivelany ianao no miteny fa tiako ho fantatrao le toetra ao anatinao no mandrafitra n'le fiteny sy ny teny mivoaka eo amin'ny vavanao dia iny no mandrafitra n'le ampitsonao teny tsara le izy a miarabanao fa ampitso tsara teny ratsy a miarabanao a fa ho ampitso ratsy za zany angetonge dia arabanao fotsiny fa tsy avy amiko le izy fa avy aminao ihany tandremo zay teneninao misy taontsika rehefa voadona maratra tohana tezitra dia amin'ireny fotoana ireny mianatra mangina satria matetika anaty fahatezerana dia tsy voafehintsika ny zavatra tenentsika dia indray ao an-trano anaty fahatezerana dia tafatentsika na tsisy eo ary nareo tsy mampaninina koa e dia iny tokoa ary fa tena isoron'Andriamanitra daholo tokoa ny olona rehetra eo ianao rery amin'izay eo Andriamanitra alozy iny ty dia mipotra ambadiky ny rideau miteny hoe le niteneninao ihany io aza miteniteny an'izany anaty le fahatezerana to teny hoe tsika mianaka foana efa tezitra be zany ianao io ianao titiako problema atao amin'ity trano ity nareo tsy tia ahy e raisiny devoly fotsiny alefa fa tsy tia ony latsaka le teny ordre décret gaga ianao avy eo manomboka ohatry ny mangarika ianao ny zanakao na ny alika ny tezainao 5 taona ary mivovoanao tenenino akaikinao sao dia zavatra ny teneninao le izy hoe teneno izy fa zazaloha jerevana fa le akaikinao e sao dia zavatra ny teneninao le izy hoe za angambany a hiandro ny tombo fa zany resaka mariazy zany aloha mieritreritra hoe angamba niandro ny tombo dia inona tokoa dia miandro ny tombo tokoa ianao teneny le tianao hitranga fa za tena mbady ventana rehefa mandeha le tsodrano hoe teza rehetra mbola tsy manambady mahazo ianao taovy amenina ko anao ne zany e tsisy mamena le tsy ary le okay koa tsy tokony mijerijery hoe tsy nanao amenina nga tsy mitady anga ianao tokony hanao amenina ho an'ny hafa ihany koa dia tsy tokony mifampijerijery sy mifampitsaratsara hoe ary izy iny ohatra ny nahazo azo taona mana inona ny diranao e mba tsara fanahy tanao amin'izay avy amin'le toetra no mivoaka le teny aza mandaty zany aza maneso zany zay mahatonga ny teo nampitenen'ny tompo hoe tandremo le fomba fiteny amin'ny teny frantsais bien fait ohatra hoe mienjery dia bien fait midika ny bien fait nefa fahatsarana raha ny tokony ho izy tsika zany tsy tokony ho karazan'olona hoe mienjery ye mila matsapany zany hoe mienjery zany koa izy ka marary ane zany e marary ianao matoa ianao te ahita ny hafa marary fa raha tena sitrana ianao dia te ahita ny rehetra sitrana misy marary feo aminareo ok izy apakaloha olona ozy izy bokany Jakoba tenenao akaikinao ny fo maratra hoe azonao entina eo amin'i Jesosy hoe misy olona dray mieritreritra rehefa tonga fanatrehan'Andriamanitra dia sitrasitran'ny tompo daholo zay entinao oui tsy mbola miresaka momba ny assistance divine hoe mety be ny toetranao tonga dia réglen'Andriamanitra dia tsy angatahanao azy tsy mbola zay nresahako fa le nao mangetaeta mihitsy hoe tompo ty problème anankiray ty tena tiako sitrana amin'ity te ho afaka amin'ity vao mahita fotsiny publication hoe jirama tonga dia sorena nefa mamoaka publication jirama hoe amin'ny taona ho avy eo dia hidina ny vidiny 0 to tsisy manao amenna raha ngaty fa nga tsy miracle ianao e fa nga tsy maintsy mauvaise nouvelle foana e tanareo amin'izay ve le izy fa raha voadonto le saina inona indray zany ratsy saina kely eo aza ratsy saina aza ratsy fo aza ratsy toetra aza manao ratsy tare eo koa ianao raha isa mifahadiovam-po ny zavatra rehetra miomana ho ambom nouvelle foana zay aloha zany dia mizatra an'izany ao an-trano maneno ny sonnerie bonne nouvelle zany
maneno telefôna ndre vaovao tsara ndray zao misy SMS pololo o aleloya tononona anaran'i Jesosy vaovao tsara no voarainao atoato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta zay miantso anao dia bonne nouvelle satria ianao koa mpanome bonne nouvelle amin'ny telefônina koa zay koa mbola izy koa zay SMS voarainao SMS bonne nouvelle koa satria ianao koa mpandefa SMS bonne nouvelle koa Kolosianina 4:6 aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantarareo zay tokony havalinareo ny olona rehetra ny dikany hoe sira mantsy mbola révélation anankiray ho resantsika mety amin'ny semaine ambony ny dikany hoe sira mantsy hoe sira misy tsirony le tsirony iny anaty le dika tiany fototra dia amin'ny teny anglisy izy azafady ozy izy hoe good for something tsara sy ilaina ho amina zavatra anankiray zay no avoaka ny sira zany hoe rehefa eo zany le zanak'Andriamanitra fanasin'ny tany tadidareo ny tenin Jesosy nareo fanasin'ny tany tena akaikinareo tena akaikinao ianao tsy mpanisy sira hoe fa ianao mihitsy ny sira hoe ny mpanisy sira mantsy mampitombo resaka fa ny sira mpamoaka tsirokanina dia le tsirokanina resahana eto rehefa miresaka manolona ianao zany manomboka miditra pratika amin'izay tsika ny teny mamy sira dia ny teny mi-encourager ny olona fa io olona io ao amin'ny Kristy dia misy zavatra tsara ilana Andriamanitra azy zay no mahatonga anao tsy taitra alefanao ny CV mamaly daholo ny orinasa rehetra zay tsy mila anao fa rehefa mandray lesina momba ny toetra ianao dia Andriamanitra mampahery anao hoe zay tsy mila anao any tonga avy aty fa za mila anao amen rehefa inona ianao no ilain'Andriamanitra utile mahasoa ny tompo Timothée faharoa toko faharoa ny 9:7 dia digany midimy fa 1:20 rehefa manadio ny tenanao ny atao hoe ilaina zany amin'Andriamanitra dia zavatra madio ka tsy mampaninona amin'ny tompo zany eny amin'izay ty fanaoana to dia azonao ty fanaorana ty aleon'Andriamanitra po vaovao toy izay vilany tsy misasa fa tsy mampaninona roatra ka aleonao aleo janiko aleon'Andriamanitra po vaovao toy izay vilany tsy misasa enao madio ny mahatonga an'Andriamanitra hiteny fa ilaina ianao pastera zany hoe tsy mahay mitory teny no problème amigo tsy ho fahaizanao mitory teny ny ilainy fa ianao mana fiaina pahadiovana madio fo pamela eloka madio saina tsy mivoaka avy any bonne nouvelle ananjo miara-miasa maso dia anao mifandehan'ilay momba ny tsy valimbavaka zany fantatrao fa mamaly vavaka Andriamanitra ve aloha misy taona na ny zavatra teny antsika ary diso aika ianao mamaly ihany aza fampanao an'izany raga ty mamaly foana izy aza manao an'izany tsony any hoe misy valimbavaka tonga sotra n'Andriamanitra izy ke mamaly ihany esory zay ihany zay soloy hoe sotra Andriamanitra fa mahatoky ianao le mamaly foana lay mamaly mondraka riva lay mamaly tsy tapaka lay mamaly amin'ny fotoana rehetra teny akikinao afaka misafidy ianao ny adio avereno afaka misafidy ianao ny adio mba ho ilain'Andriamanitra ny zavatra tenentsika dia mila tandremana ampahirezo ny manodidina anao ampahirezo ny zanakao rehefa tonga avana izy tonga dia foeniny soniny amin'ny rindrina mahita vision Andriamanitra mpanao sy nienjana be maneran-tany ty zanako ty amin'ny fotoanany
saotra andray sady ametrahanao tanana izy andray manotrao loko vaovao a dia hitanareo a raha vao tsara fo ianao dia vao vita le sinian'le zaza dia maneno ny sonnerie tindao dia misy olo tonga avany tonga eto zay toko te handokony rindrinareo tsy hainay manindra fa natory tamin'ny ala dia mifoazy to fa te handokony rindrinareo fotsiny zay satria tsara fo fa raha eo ianao miteny ty zazy ty ananiny ty makana oka zay le ty fa atao hoe jesosy ty anao zahay koa ty anao indray zany atsara ty zavatra ataonao ty zany zao rectification dolo zany ary ianao ty mahay manoratra nefa zany le zaza tena atao hoe niatroano ataony tsofo rano izy mahay manoratra ianao ary za mahita anao mpanoratra ianao anoratra salama ianao zanako anoratra obola ianao anoratra hirotry ny dadanao ianao io zany tsofy rano mba ho teny mamy sy rafona nenembava ninina mitrango eo aza raisina tonga dia mampasorena tandremo fonao tandremo ny zavatra teneninao raha misy olona ao an-trano be fa miezaka le olona mahandro sakafo may le izy ny réaction anao anova zavatra andrafitra ny rapitso félicité le olona wao recette vaovao izy zany vas-y encourageo izy sao teny anankiray ara-potoana amin'iny fotoana iny mba hanovany ao anatiny a hifankahitany amin'ny fankasitran'Andriamanitra mba hanokatra zavatra any amin'ny 10 taona any arena tsy ampozinao izy le nandoro sosisy iny lasa chef cuisinier 5 étoiles maneran-tany cuisine sady mpamonjy sekoly eto naso kosa aloha zay tsy maintsy teneniko zay fiza miteny anao fa tsy mahay io zazy io mahay io zavatra iny fotsiny mbola tsy fantatrao mahay io hitanao zany le te vomena bombo mahay manao cinéma misokatra ny sampana mpanao tantara eto amin'ny radio 70 tebokavalo maridrivy tena akaikinao ny ao anatin'ny fonao hoe hoe teo amin'i Jesosy hoe mba tsy ho ratsy toetra hoe mba tsy angidy hoe fa ho mora mahita zavatra tsara hoe misy ilan'Andriamanitra ny olona rehetra misy ilan'Andriamanitra anao zay zao le teny mamisiry ny olona malemy fanahy miditra toetra amin'izay tsika vetivety indray ny olona malemy fanahy douceur malefaka na ihany koa hoe mamy amin'ny dika teny hafa dia hoe tantely zay teneniny dia rereo mihitsy manao ohatry izany ianao miaino anazy miteny satria ny zavatra lokon'ny vavany mamy ny contraire ny teny mamy dia ny teny matsatso io teny io zany le manamaivana foana le olona efa mba manao azy azy ny atao dia amaivanina le voatabia efa mba pozina kitana ianao tonga vany tsy amposira le vinaigrette le olona nefa adiny 3 nanao an'le mandrava tokantrano zany resaka vinaigrette kely sy lasary étoile tsy ampozinao ne tandremo ny zavatra teneninao le ray mpianakaviana marainaka hatramin'ny ariva efa tena efa ny sakra nanao sakrifisy manisa zay vola kely teny tanana izy aleo tsy sakafo atoandro mba tsy ho voarimbiny ty vola hoentiko any tokantrano ty tonga otrano ty vola neny iny fotsiny manatsaso tsy fantatrao zay niainan'io lehilahy io taiza izy inona ny aretany namany mety ny teny laha ty lesy mana ny atsasany le faridy ny atsasany entina fa izy ny teny anka ny totalité hoentiko amin'ny ankonako nefa tonga ao izy tena akaikinao teny matsatso zany hoe mba ataovy teny mamy hoe tonga avany le ray mpianakaviana to dia vorolanina daholo ny ankonana tsofina ny trompetra tonga
tate tondra mofo ohatr'izany misy ogagabe ary ty paster ty manao iragasiko ke iza malala tonga avy any izy ome fitiavana de tonga de teneno izy dada tsara ianao anay manan'izay manina anao le vola ary ty tsy ampy tsy maninona ka ny fahatongavanao eto miaraka amin'iny de fa ampy ho anay nareo koa manana teny-pitiavana ka tianay ianao sion'izany nareo asioan'izany any aminareo. Amen. Tsy mangadidy molotro fa manondro hoe vava. Avereny hoe vava mandrafitra ny ampitso. Kalizany pastera avereny teka aloha zareo ary. Kizany pastera le vola hitany tsy ampy. Ianao no miteny an'izay zao. De tsy ampy ianareo. Nenay zany aloha. Raha sina fakatsara ao frigo de za foana be sary indrindra. Jerevako foana. Za fanadalo eo feno elahy. Feno elahy efa mitady efa tsy teny azy. Satria ny zavatra teneninao na ampalazo na ampahavokatra. De nisy taona rehefa mivavaka sakafo atoandro zay. Sotra ray aminaran'i Jesosy fa ianao mavokatry ny tany. Ianao no manome fahazotokomana ho anay. Ianao no manome sakafo vorolany eto ambony latabatra. Voatany ihany koa na sy ny rano fisotra. Esorina ny aretina. Zay rehetra tsy nambolenao dia hongotana. Na dia sotro zava-mahafaty azy zay tsy ampaninina anay zany. Ty latabatra tsofina rano, latabatry ny fahavokarana, latabatry ny fahabetsahana, latabatry ny fahavokisana, latabatry ny matavy sy mamy, latabatra tsy mety ritra, latabatry ny fifaliana, latabatry ny mandrezatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao maika be, ataovy akaingany izy io raha pasy fa efa nona. Honona foana ane ianao manokana fotoana. Sofrano. Tsisy voan'ny tension zany. Rehefa asiny ana matavy. Tsisy voan'ny ananina zany. Fa mivavaka tsara kosa nefa ianao sy miombona tsara amin'Andriamanitra. Teny akaikinao tandremo ny zavatra teneninao Ny olona miteny teny mamy satria malemy fanahy izy dia tsy manao teny matsatso manamaivana, tsy manao teny mangidy resaka fahafatesana foana. Misy olona ohatra voadona le bisikileta maty oaka izay, tsy voatery ho maty le olona, tsy maty fa izy teo. Nareo fa tsy mahareo maka rehefa misy accident dia isan'le olona iza no anontaniana matetika. Sitrana aminaran'i Jesosy. Raha misy sendra mitranga ny fanontany hoe firy ny velona zay. Tsy miteny hoe manamaivana zay maty. Fa tandremo ny vavanao sao dia fatra-piteny fahafatesana. Misy zavatra maty Andriamanitra sady mbola Andriamanitra mihitsy ny antsoinao hitenenanao an'ilay izy. Tsy maty ianao, velona ianao. Hoy Jesosy satria velona dia velona ianao. Maty teo amin'ny asa fijaliana dia velona ianao. Ny teny meko anao velona ianao. Io pastery saiko mitatataty velona ianao. Avereny velona fa tsy maty hoe. Avereny velona fa tsy maty hoe. Fahaveloman'Andriamanitra natao anatiko hoe. Fiainan'Andriamanitra natao anatiko hoe tenena. Fiainan'Andriamanitra ny amin'ny-tokantranoko hoe. Fiainana be dia be hoy Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho tiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Misy ihany koa ny atao hoe teny pilokely. Teny masiaka. Aza manao teny masika izany tsony ianao. Ary le teny masika indraindray ohatran'ny mody malefaka fa masika. Ianao ty tena matavelona be mihitsy.
mijoro eto amin'ny président syndicany be fahasoavana aza mifanao an'izany. Alleluia. Teneny izy hoe ianao maroroka. Manova zavatra zany a? Oui, manova zany. Tena franchement tena merci fa manova be sana. Ok, zay le sakafo fa jereo ty kibonao. Velao izy inana. Teneko an'izany tsy mihinana tokoa na io e. Io inona tianao ivitanana sanana fahanako anaovako. Ianao no tena aza mihinana tsy mihinana izy zaniko. Iny amin'izay fa sady tsy mihinana izy miena am-pitoerana 3 volana tsy mihinana miena amin'izay. Faly ianao. Ie izy kifafy mihitsy ny tena tiako. Le olona le voafaty avy eo. Toano izy. Tsarovy ny fitiavan'Andriamanitra nanomeny mana. Tsaroko zany. Indro sakafo ny lanitra tena hidiny mana. Fondraha fotsifotsy na saina ndrofina. Ary izy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe samy maka zay zakany. Tsy niteny izy hoe teneny pasteur zao tsy manampy fa ino manana foana. Tsy niteny an'izay izy. Fa ozy izy hoe zay laninao alaivo. Fa fotsiny tandremo sao dia tsy laninao le alainao fa Jesosy zéro gaspillage. Manomboka androany tohizina ho an'izay efa manao ho an'izay tsy manao eny tsara zay lany loarana. Todika amin'ny ankizy a rakizy. Rehefa mandoatra vary sy mandoatra sakafo dia zay lany a loarana. Fa zay laninao afaka omenanao. Tandremo kosa nela sao dia efa ambifotra mbola anampy anampy. Mila mianatra fahononam-po, maîtrise de soi, maîtrise de choix. Na amin'ny sisisi na amin'ny sisisi mety foana le izy. Maîtrise de soi fifehezan-tena, maîtrise de choix fifehezan-tsy anfidy. Ianao ihany koa tsy citron fa ianao tantely. Tsy natao anao teny marikivy. Inona ny teny marikivy? Ao anatin'izay teny zay. Teny manakivy. Mba hitambavaka fa za manana projet mba hoe mba hanana ny tranoko indray andro any. Nareo zao ve niarina trano. Fa ahoana? Fa ahoana Andriamanitra tsy afaka maly an'iny olona ny teny iny. Ka izy ary tsy miasako. Fa nga asa no azahoanao zavatra. Fantatrao fa Andriamanitra afaka handingana ny zavatra rehetra rehefa mety ny toetranao. Zay ny nofinofiny toano izy. 4 étage. Hay anao kosa tonga dia ngamba ny eo amin'ny 1 étage eo 3 atao. Toano izy. Aoka ianao dream booster. Fa tsy dream killer. Dream killer. Ok, ianao tsy tueur de rêve fa ianao pistonneur de rêve. Tokavana zanako, papa, za sady ianao docteur, astronaute, pilote, dia tsofo rano izy. Fa tsy hoe dadala mpandrafitra vaza. Ianao no mpandrafitrako, saotra ny tompo. Fa ny zanako avy aloha izy anofy. Tsisy astronaute eto Madagasikara zanako. Ianao le vavolombelona tao, ty tsy alefako. Ozy Andriamanitra. Mba tsy Andriamanitra miteny hoe ho alefako. Ao zao misy miteny ny anahy moa dia ataoko hoe nyatsy alefako. Toy ny tompo amen tsy alefa izy zany. Aza manao formule. Avy aloha Jesosy hitantana sy hitondra ny fiainanao sy ny fiainan zanakao. Mandra-pahafatsika tsisy manao polisy zany. Le zaza nefa any amin'ny carnaval polisy. Tsy
apozinao ho lasa komisera merina ny rariny sy nihitsy ny tena mijoro amin'ny fahamarinana ikoizan'izao tontolo izao mihitsy hoe manana polisy mijoro ny ao Madagasikara zao le zanako de 25 ans. Ianao ny eo amin'ny teny mety aminao reny composé zao mandeha. Tsy midika zany hoe mpanao composé reo dia manamaivana tsy zay. So dia misy taitra indray hoe fa maninona ny composé? Tsara ny composé. Rehefa mirava rehefa avy eo. Amen. Fa aza terena izy amin'ilay mandresy lahatra anao. Velao Andriamanitra hiasa. Inona kely zavatra tiany Noa? Efa tantaraiky teo zay efa averiko. Zavatra tiany Noa dia resaka raisin, vigne, technique vinicole, vigneron, voaloboka. Zany mahafinaritra azy. Tonga avy any Andriamanitra manamboatra sambo. Mety vera tao am-boaloboka na namboaraka sambo. Zany hoe mbola manasisika an'le tiana zany. Dia metraka fantaniana aminao ary. Niroborobo ny voaloboka ary tena navokatra be teo amin'ny sahan'ny Noa. Tonga avy any ny safindrano nangonina daholo ny voaloboka rehetra mba ho atao sambo. Mety ve? Mety sa tsy mety? Ny anavitra anao amin'ny andro faraka zany tsy leritreretinao fa le tian'Andriamanitra mba hidiranao. Obolana 16:24 maran Jesosy. To tantely ny teny mahafinaritra ka sady mamifanahy mahatsara ny taolana. Mba atao fiteny mahafinaritra ny feno ao an-tranonareo. Oe mafatifaty kely io voalavo mandalo iny. Fa ho hitanao fa ho marina zany. Tonga dia voalavo klasy be mandalo avy. Fa tsy le sarita-bolo le mampatahotra be re satria tsofinao rano. Tsy azonao. Ao aminay zany ngezangeza daholo ny biby rehetra. Voalavo be, vorona be, tanalahy be. Dia zao teneniko ka atao amin'ny saha misy mpanompon'Andriamanitra mahavokatra daholo amin'ny biby fiompy. Fantsofina rano kosa aloha aoka izy ho ngezany tokotany fa tsy miditra ato trano. Tanao, ianao zany reto azo atao zany. Dia zavatra nitranga voninahitra Andriamanitra mijoro avolombelona feno voalavo sy totozy be foana atao aminay fa dia rainy Jesosy fa lasa nanao retirety le alika. Lasa izy, tsy niteny. Lasa izy. Dia rehefa lasa izy dia ay nisy solony saka be dehibe indray. Dia vao tonga le saka be dehibe tonga dia tena tsisy voalavo na ray aza. Ay Andriamanitra io kay mihaino vavaka ary fomba maliny mety mitomany ianao fa lasa le alika fa itsika ianao fa tonga ny saka ary le vavaka nangatahanao mba ho afaka ny voalavo. Mety tsy azonareo zavatra tantaraiky zany fa ngeza be zany taminay satria efa natao daholo mipoziny ty karazana pozy efa natao daholo atao aty mody atao hoe avy dia kapohana avy eo tsy tratra azony any le teny avy eo kay navela Andriamanitra hiasy tompo tsy ho vita koa ny sambo misy taona re le voalavo indray no manenjika anay. Bon tsy tantaraiky loatra zay fa hitenenako aminao hoe misy zavatra be dehibe famafo eto ambony tany fa apetrao amin'i Jesosy. Fa rehefa miditra tsely Jesosy gaga ho zay lasa le alika. Dia hozy izy ny zanako hoe tsy misy alika antsontsika. Dia misaotra an' Jesosy zany misy dikany. Ny tao anatin'ny saiko dia hoe omen'Andriamanitra alika hafa indray. Ny anay mantsy zany alika tonga avy any fotsiny tsy hay hoe avy aiza. Oui, dia tonga ao izy. Dia rehefa tsy tamana-tsoa izy dia lasa indray. Dia mandefa solony izy. Mahafinaritra zareo aloha misorganizy izy. Tamin'ity indray mitoraka ity tsy nandefa solony izy dia lasalasa ihany ny sainay hoe ohatry ny tapaka izany fampahitana fity zany. Ay Andriamanitra kay manomana miditra saison manaraka indray. Vita ny saison chien, miditra ny saison chat, mba ho faranina ny saison souris. Tsy ho vitako ny andeha hanenjika ny voalavo rehetra raiky ny trano. Efa nanenjika ihany fa ny Andriamanitra mahavita mibaiko sy mandroaka mifefy eo amin'izay mety mba hiriko hoe tompo raha ny tokotany izy tsy maninona fa mba zavaboary sy tia hivelona izy malalaka koa ny tokotany. Fa ny atao trano kosa aloha mba zay menakavy ny ato. Dia miditra tsehatra Andriamanitra miteny amin'izareo hoe tsy mahazo miditra any dehors tenez nous. Dia niteny mijoro ty tokatrano ty tokatrano feno fanatren'Andriamanitra fa tsy feno voalavo. Amin'ny anaran'i Jesosy maheno daholo izay rehetra tokony maheno eto zao. Tsy nareo ny teneko za fa tamin'izany. Dia Andriamanitra miasa.
misy olona ndray fepetra miala eto rehefa avy eo tsofrano miala ny kadradraka miala ny tsofrano reto misy teny a tokony ianaranao ny miteny azy miangavy anao a mahino ve tsika mahinona hoe miangavy anao a avereno hoe zavatra hafa ny averinao avereno hoe miangavy anao a enao an'io ray aman-dreny a miresaka amin'ny zanakao zanaka to dia manaiky fotsiny rehefa mialavy io rehefa mibokony io dia ho saritra aminao ny teny amin'io amin'ny voalohany ao tena alaivo ny kapako melehibe izy alaivo ny kapany dada rehefa sendra mandalo ianao dia mba hoety le kapa raha tsy mitandrana alaiko ve ny kapanao azonareo ve zany lasa mivadika la peur a changé de camp ozy ny fomba fiteny hikapoka ianao tapaka le hazo ianao ty tena tapaka le izy ianao vao tonga saina hoe tsy zaza tsony tika dia zay no mahatonga antsika ampianarin'Andriamanitra marina fa mety ho lehibe sy mpanapaka ianao fa mba ataovy misy teny fiainany ambavanao miangavy ianao mba ataovy ty raha mba mety hoe na ianao renge atao an'izany dia na ianao renge mahazo fitainao tsara mihitsy ao fa ataoko mihoatra mihitsy afaka terinao ve ty sezy ty bataiko hatramin'ny latabatra satria teny mamsira le teny miangavy ianao moa afaka mba voakanao ve zorodira fa manjary masiso ny atao amintsika ady ataonao tramo olo-tao oka tsy hoe vitany fotoanety de ina inarareo tany toetra ny inarantsika teto tsy communion fa mba andramana izy zany rehefa tonga any amina birao aza tonga any hoe zoako mahazo antena atiny ny adiny roa olona tsy miasinareo midiro ohatrandryle zanak'ondro vonona tany Calvary reny tena marina zany no fanaovana midiro fotsiny natao anao miangavy tokony mba hanao an'ity taratasy ty petra zanako mahita fity anao avezy le fampahitana fity fonao milefitra fa raha ianao no mampiakape eo to braoton zay ny ianao zay zavatra vita herinandro heritaona iny ny ianao tandremo ny zavatra rehefa hitanao hoe mitondra fiara ianao misy sareta mibahana aza manao teny masika tandremo sa dia manao teny manambany mety mba manana rêve sy vision mba hitondra crafter ne io olona io fa mbola eo aloha ny dingana misy azy fa izy miteny anao fa hijanona eo amin'ny sarety foana izy ny Andriamanitra hoe mavita zavatra be dia be dika zay azambanina raha sendra mety ho maiky ianao na sendra miklaxon ary matahory an'Andriamanitra zay mahatonga an'Andriamanitra misy fotoana manafoana ny klaxonnao mba hanaovana batisa amin'ny fiaranao hoe fiara mifanetretena oui misy an'izany modele zany koa anatin'ity sekoly ity mambony be ny coefficient an'io eo amin'izay anao tsy manena dia nefa rany dia mianatra mangina ny tena moa zany nanao ingénieur agronome dia marina be le teny hoe la ferme dia mianatra mangina ianao raha sendra maneno tampoka moa le izy bebebebebebe misy mandalo pisio efa natratran'izany koa tsika amin'ny fotoana rehetra tokony ho zanak'Andriamanitra mijoro ianao zanak'Andriamanitra tsara fanahy Jesosy anie tsara fanahy foana na aiza na lehany ny zavatra teneniny tena mety be rehefa mba miteny dia ataovy zany miangavy ianao moa hoe misaotra betsaka azafady moa hoe tsara kosa iny raha mba mety tompoko azafady indrindra mankasitraka tendray tsisy an'izany tsony lefty matsaravo ny tena
zany oreta sloy zany raha tena ataova tena hoe matsaravo ny tena ary tena matsaravo na lehibe voly avadio aingana miheny tsara vetsika tsy tokony ho fitenitsika ny fiteny mandratra tena akaikinao aza manao teny mandratra hoe sitrana miratra hoe dia aza mizara ratra hoe ny vava sy ny saina dia tokony hitovy point manaraka Salamy 17:3 ny zatoetra mifoka ianao namantatra noho ny alina ny zatoetra tamemy ianao fa tsy nahita ninninina ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro anisan'ny zavatra izahana toetra ny olona dia tsy tokony hiova ny zavatra teneninao sanatria hifanipaka amin'ny zavatra saintsainao menara miteny izay saintsainao ary misaina izay teneninao menara mampitovy foana ny zavatra teneninao sy ny zavatra saintsaininao rehefa tonga le manolo ianao ka saina mantany le olona anampy ve ny ao an-tsainao tena mbola nontsika fa ny teninao sotra betsaka aza misahirana avy eo ianao tratra mipetaka composé eo ambaty kely vo avy ao amin'ilay fanasana manara mitsotro tsika zao to dia mitsotro anampy avoaina anaty frigo amin'ny fahalemem-panahy kosa aloha so dia mitsotro rehefa tena voky dia mitsotro hoe tena voky fa hoetiko le izy tsory fa tsy efa lasa vao manatak'izay ny tenina leny izy le ohatra be ambony be le te sady misy boaty ao tena le izy raka tsory resaka inana ianao dia anontany io izy inana zao ve sa inana rehefa avy eo ampitovy io ny anatin'ny fonao ny anatin'ny sainao io sy ny eo am-bavanao alleloia atsahary le hoe tsy zavatra tsy nieritreretiko ny le voateniko e dia aza tenenina zaniko tandremo ao an-trano fanao no resahako misy disadisa tampoka hoe le voalavo tena anao sorta menamena sorta mavomavo menamena mavomavo raikitra ny ady na le voalavo ary gaga hoe inona ny dirany sortako azavaiko anao izy hoe zavatra tsisy dikany le divany zay le tiako tenenina dinioany fa rehefa le miava niny amin'izay nareo dia manaovany hoe jery todika amin'le zavatra ny divana ane sirako ny divako tao dina zany ny divana tsisy dikany zany le izy alohan'ny divana to dia ataovy tonga saina tsisy dikany ndray zay dia zavatra divako ty nalainao sosisiko sosisy efa mbanana iny vava tsara fa rehefa tsara toetra ianao ao anatin'le misy maka ny sosisinao tsy mora fa mandefitra ianao mangina manamboatra fo mamela eloko be famiverina daholo ny sekoly rehetra verina daholo manka respiration tsara sosisiko jesosy dia mitsika amin'izay ianao mivavaha kaza mitsahatra mifaly mandrakariva sotra jesosy misaora amin'ny zavatra rehetra sokatra tampoka ny varavarana misy vahiny tsy nasaina safaty fa mahafinaritra mihitsy zay izany tsy ninona sosisy fa miditra restaurant tsika izao mananga tanana amin'ny fanetreteny ianao milaza hoe andao fantatrao fa misy valipiti mahafinaritra tsy noho ny amin'ny valipiti fa miaina fotsiny aza miady ho anao zany Andriamanitra ny miady ho anao rehefa tsy miady ho anao ianao Salamy 62:4 amin'aran'i Jesosy misaotra mivavana izy fa manozana amin'ny fony zay le ratsy be ny fizantoetra dia miseho anamafisana ny fitovian'ny zavatra teneninao sy ny zavatra saintsaininao tian'Andriamanitra ho confirmena hoe mitovy ve ny zavatra saintsaininao sy ny zavatra teneninao manoloana ny zavatra mitranga miseho amin'ny endrika mifanipaka amin'ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra manaraka tsara averiko misy zavatra tenenin'Andriamanitra
ozy Andriamanitra tamin'i Josefa ho ataoko mpanangom-bary ianao. Zavatra nitranga vary eraky ny tanana no haniny rehefa tonga andevo izy. Dia mijery an'le eraky ny tanana izy, ty ve zany leo manangom-bary ve? Dia teny aminao tsy mbola igny le izy ka mbola eny an-dalana, fa tsy tian'Andriamanitra iova ny fifalianao tamin'ny ianao nandre an'le teny sy rehefa ianao le miatrika, fa teo ampiatrena an'le vary kely ohatrany eraky ny tanana. Ozy izy Josefa, tsy maintsy anangom-bary any ty tanana kely matota keliko ty. Tsy niova ny zavatra ny teneniny tamin'ny zavatra ny saintsaininy, na dia ny fanipaka tamin'izay ny tenenin'Andriamanitra aza ny hitany masony. Zay mahatonga antsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Mety be dehibe ny promesa efa heninao, ohatrany tsy izay mihitsy le mitranga, ampitovy foana ny any anatin'ny fonao sy ny teneninao. Zay mahatonga ny Abrahama efa nytenenin'Andriamanitra hoe hiteraka zazalahy ianao. Jerevana mbola tsy mety be voky Sara, fa araka ny fitantarany isan'andro miverina avy any am-piandrasan'ondry any Abrahama, dia zao ny teneniny, menono zao zazo zao reny zany foana. Jerevana efa mbola tsy misy, zany hoe le zavatra ny teneniny zany nataony foana mitovy amin'le ny tenenin'Andriamanitra ambara-pitrangany. Tena kekinao zay tenenin' Jesosy momba anao hoe tsy maintsy izay ny marina farany eo hoe eny an-dalana hoe azo ovaina le teneninao, avereny foana le ny tenenin'Andriamanitra. Tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Luc 21:15 amarantsika aminaran'i Jesosy, fa zany no hanome anareo vavasaina o Jesosy zay tsy ho azo mifahavalinareo rehetra valiana na resena. Mianatra isika ny amin'izay tenenitsika sy saintsaintsika, fa Jesosy efa nanomana sy nanome antsika vava sy saina vaovao, vava sy saina mora miara-miasa. Ny mampiavaka ny zavatra isitrahantsika tao aoriana ny famonjena vitan'i Jesosy dia ny zavatra rehetra dia efa vita sy vonona ao amin'ny Kristy. Ny frazinao zany tokony mamaritra hoe olon'ny testamenta vaovao ianao. Ny zavatra rehetra efa vita. Jesosy tao amin'ny azo fidaliana ny teny, vita ny zavatra rehetra. Tena kaikanao, efa vita ny zavatra rehetra hoe. Momba ny fiainanao efa vita hoe. Ny fanirianao efa vita hoe. Averena, nofinofinao iny efa vita hoe. Le vavaka nataonao iny hoe. Zavatra efa vita iny hoe. Zany hoe ny saitsika miatrika an'Andriamanitra efa nahavita ny zavatra rehetra teo amin'ny toerantsika dia tokony ho saina misokatra toy ny saina serveur. Ny serveur pampandroso sakafo tsy miasa saina ny amin'ny anenjehana an'le akoho ho volosana sy ho tetehana. Fa ny anjaran'ny serveur maninona? Tsofoka ao an-dakozia, aiza ny plat efa vita dia hoentina eo amin'ny latabatra izay nanao ny komandy. Ninona dia fantaro fa efa vitan'i Jesosy sy efa vonona ao aminy. Ny zavatra teneninao zany tokony ho miteny zavatra efa vita zany ianao isaky ny miteny zavatra momba an'Andriamanitra. Amen. Tena kaikanao aza miteny zavatra ohatry mbola vao atao hoe. Fa mitenena zavatra efa vita hoe. Efa any hoe. Efa vonona hoe. Amen. Niaritry Jesosy. Niaritry Jesosy tamin'ny zavatra niteneniny ohatrany tsy nitranga mba hahatonga anao ahita ny zavatra teneninao hitranga. Manana assurance ianao satria Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ny teny, Andriamanitra nahoana nahafoy ahy ianao. Ny dikan'iny dia hoe aza mahafoy ahy moa ianao hoe. Fa raha nandinika ianao maty izy. Dikan'izay nafoin'Andriamanitra izy zany. Ao ve zany hoe niaritra teny tsy nitranga Jesosy mba hampiditra anao anatin'ny faneken'ny teny mitranga.
important be zany a isaky mitady salasala ianao hoe hitranga ihany fa izy tely izy ny ohatry natao tenenina ihany fa dia asa ihany moa izy ty raha mba marina fa dia aza manao an'izany ka mitranga io ny garantie Jesosy niatra teo amin'ny hazo fijaliana mba niteny koa izy fa tsy nitranga dikan'izay iny fiaretana iny manokatra ny anjara tsara tokony ho anao nenao zany a mitranga dia ahoana ny hitrangana ohatra n'le fitsanganan'i Jesosy indray avy eo no isehony le teny eny ambavanao hitranga misy le andro fahatelo zay ne andrandraitsika eo amintsika tsiraray avy a Jesosy ny teny atolotra eo tany ampanota izy ny zanak'olona ho vonoana ho faty fa avy eo hitsangana amin'ny maty tadinareo tenen'i Davida hiady aminao mantsainy Goliata fa ho tapaka ny lohanao ho resy ianao ny tenen'ny Melo zay mahatonga antsika mianatra miteny Melo toty ao andray aman-dreny mampidi zanaka afaka ray volana tenen'ny Melo na ny escoleran'ny zanakao amen tsy rehefa tonga avany zay mamotsy saiko ny tany eo ianao zay vao raiso ny tsodrano anaka zao izy dia mitsodrano amin'ny tom-pianarana manaraka io mazoto ny zanako atao avy amen feno fifaliana izy hianatra endro io zazy io fifaliana ho an'ray aman-dreniny io fitahiana ho amin'ny mpampianatra vao hisokatra ny vavan'ny mpampianatra efa azo sady ny zavatra resahana amin'ny anaran'i Jesosy dia mba tsofrano aminao koa zako ianao koa mba mila zay fa tsy ny zanako eo ny tsofina rano amen tsofo rano izy raha ilalao izy tsy enjera raha isaoty izy tsy ho tapaka raha anao parasita izy dia tsy manao parasita aloha dia tsofo rano ohatr'izay fa ho tia fianarana ho tia an'Andriamanitra ho feno Andriamanitra ny sekoly misy azy izy mihitsy mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra namana tsara ny namany amin'ny eskolera manaraka eo atao avy amen hoe tsy haratram-po zany io zanaka eo miaraka amin'i Jesosy io zazy eo feno ny toetran'Andriamanitra io zanaka eo mahay sitrapon'Andriamanitra io mahay toetran'Andriamanitra io tsy aparary ray aman-dreny zany io zazy io mivitsy le ray aman-dreny mba milany zany sa ve zaza daholo tonga eto ve alleloia mety efa tsy menatra tokoa zanaka ao mety efa miasa tsofo rano tsy hoe daladala ny ampiasana any tia vavaka fanatren'Andriamanitra miaraka aminy tsofi rano matsiary vavaka iny zaza iny amin'izay misy azy ihany miaraka amin'Andriamanitra izy ihany feno ny fatahoran'Andriamanitra izy ihany andray etahitan'Andriamanitra izy n'izay misy azy ihany tsy ho latsaka ny fakapanahy iny zanako eny tsy ho lavo zany iny zanako eny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fiadiana rehetra ho fona melezana azy tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy lavitry ny loza lavitry ny fahafatesana tampoka lavitry ny aretina lavitry ny accident lavitry ny fahalavony lavitry ny fiemorana lavitry ny fangatsiahana lavitry ny fahararana lavitry ny faharerana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sady tsofina rano koa zany ho marina amin'ny fiainantsika amen amen Jesosy any amin'izay misy azy any sokafo izay mba lalana tokony ho azy lalana tsara lalana tsy hamitaka azy lalana tena isehony ny voninahitra ao mba tena hiaraka aminao foana izy any amin'izay misy azy any raha hinana hamburger izy tsy hokofony lozany e zany alleloia raha hinana donate izy dia ho velona ny fitenin'i Jesosy dia ianarantsika ia donate croissant tsy azoko ianao pain au chocolat jamaïka ninina hoaniny ao ampatsivo azy zao famantaran'izao natak'izay mihino zanako a na dia sotra zava-mahafaty azy izy tsy ampanina zany tsy midika izany hoe tineny a asidra dia hoy ianao hoe na dia telina za tsy izay le izy na dia sendraraka tsy fantatra eo ny fisiany izay Andriamanitra afaka miaro ny fitenin'i Jesosy rehefa tamin'ny résurrection ianarantsika ny zavatra tokony ho fitenintsika ao a ny fitenin'i Jesosy taorian'ny résurrection fiadanana zay ny mahatonga antsika fiadanana foana pis zay moa dikany amin'ny teny anglisy pis fiadanana fa tsy le anankiray tenen'ny olona ratsy toetra sy mamela ny elo ny amin'ny anaran'i Jesosy dikany hoe fiadanana manonona fiadanana ianao amin'ny ankohonanao any amin'izay rehetra alehanao any amin'izay rehetra ataonao amin'izay olona mifanena aminao ohatra ny fanaon'i Jesosy
ao amin'ny Jaona 20:27 fitenin'i Jesosy aza isan'izay tsy mino moa hoe mino. Zany zao a tokony ho fitenitsika rehefa misy olona sedra nyteny za le ohatrany tia pahirezo izy mino moa hoe Lazarosy ane tany am-pasana efa trandro efa nintsana amin'ny volony fa mbola navoaka an'i Jesosy avy any, mbola bronina indray izy avoaka avy any. Vitan'i Jesosy ny zavatra sura ve ianao? Averiko vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Suran'izany ve ianao? Ny ianao tafiditra anatin'izay. Amen. Tsy noho ny amin'izay fa tonga dia amboary tsara ny fonao hifanaraka amin'Andriamanitra fa ny rehetra azon'Andriamanitra tanterahana ara-potoana. Zany no fitenin'i Jesosy fiadanana ho anareo minomo hoe Mark 16:18 tsy hampaninanao zany. Zany ny fitenin'i Jesosy. Aoka ho zany koa ny fiteninao vao maraina fiadanana ho an'ny zanakao. Fiadanana aminaran'i Jesosy ho amin'ny journée izay hatrehako. Fiadanana any amin'izay rehetra alehako. Fiadanana ho amin'ny firenena. Fiadanana ho amin'ny présidence, any amin'ny gouvernement, ao amin'ny Sénat, Assemblée nationale, any amin'ny chaîne pénale anticorruption, misy an'izany a. Tsofrano, fiadanana any amin'ny collectivité territoriale, any amin'ny commune, district, préfecture, fiadanana aminaran'i Jesosy. Tsy apozinao zay teny isamaraina zay, le olona le efa sorena be le efa kiasy tiako ranka vao miditra amin'ny préfecture. Andao hiasitsika. Tsara Andriamanitra to dia miova satria manino misy olona ary ambadimbadika ary zany foana ny teneny vao maraina fiadanana fiadanana anaran'i Jesosy. Fiadanana ho amin'ny mpivarotra mitady ravinahitra eto Antananarivo mianaran'i Jesosy. Fiadanana ho any amin'ny tanàna rehetra hatrany amin'ny tanàna iverina fa ivaka hatrany amin'ny tanàna metraka ny tena fa avokoa. Fiadanana anaran'i Jesosy. Minozy izy Jesosy zany fitentsika mino e. Taiza nefa minomo e. Fa tsy vitako tsony minomo e. Mino. Lasa zay le efa raha izy raha vao tsy oza miantso saka fa mino. Tsodrany foana Jesosy tsy hampaninina zany io e. So famantarana rak'izay mino izy tsy hampaninina zany io. Ny teny lazainao mandrafitra ny ampitsonao. Tianao ve ho tanteraka le ho avy feno voninahitra avy amin'Andriamanitra, le tsy calculenao, le tsara lavitra androzy saintsainao ho amin'ny rapitsinao. Hoe teo anatrehan'i Jesosy anatin'ny communion ny zavatra teneninao. Amen. Tsofrano, za ty ohatrany tsy very tsony a. Satria Andriamanitra hitahiry hanampy aho anatin'ny fijoroako. Tsy lavo tsony a. Za tsy le ambony verina amin'ny lohany. Zany ny fanoarana amin'ny boky nobolana, ny ambony no miverina amin'ny alohany. Karaha ianao zany le ohatrany hoe efa miteny hoe afaka amin'ina dia miverina indray dia ohatrohatr'izay le fanoarana manana etaeta toany miaraka amin'ny zavatra teneninao. Tsy miverina amin'ny fahazaran-dratsy tsy miverina amin'iny fahazaran-dratsy intsony ao. Manokatra Facebook tsy jery zava-poana. Miala eo amin'ny masoko ny zava-poana. Tandremisa le telefônina no miala eo amin'ny masoko. Le telefônina no tsy le telefônina le sa masonao. Alefa sotira ohatra ka tsy mety aminao le telefôninao fa misy ilana an'iny foana. Fa ianao afaka mifehy an'izany. Tsy mijery zava-poana amin'ny masoko. Tsy varim-bariana amin'ny zavatra tsisy dikany a. Za tsy tratra ny distraction ntsony satria tsy te ho tratra ny destruction ntsony a. Tsofrano. Ny seconde sy minute rehetra amin'ity journée ako ity dia irahako amin'Andriamanitra. Ho voninahitra Andriamanitra. Feno vavaka androany. Fampiresaka mitombo foana any amin'izay rehetra alehako. Raha vao mivoaka ny Antananarivo feno vavaka. Ndrindrindrindra rehefa sendra makany ampita ny ranomasina feno vavaka loatra mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony matetika rehefa leo mba lasa tendafy ianao vao eo amin'ny aéroport dia jentilisa be amin'izay no eke zay ny elana andrasana tao. Aseho ian'i Jesosy fa tsy miova ianao amin'ny fijoroanao ny aminy ninninna fa soavany sokafany. Alefany ianao mijoro tsara ho azy, tsy alefany iray mijoro tsara ho azy. Alleluia. Eto ambavaka teneno. Rehefa ninona voankazo voarary Adama iverina tamin'ny introduction teo amin'izay sady manasanao hitsangana. Rehefa ninona le voankazo voarary Adama, resaka inona zany? Vava.
dia nanomboka niova ny fomba fiteniny. Nandrianao nandendeza eo izy dia nialanao sy natahotra anao. Lasa fiteny manalavitra ny fanatrehan'Andriamanitra. Avy eo rehefa nantany Andriamanitra hoe fa maninona ny lasa ohatr'izany ny fiteninao, dia lasa miteny fatra-panometsiny ny hafa, fa tsy mba mitsotra miaikeloka eo amin'izay mba anjara tokony hifona ny tena eo anatrehan'ilay Andriamanitra mahita sy mahalala ny zavatra rehetra toy ny boky mivelatra mangarahara. Hitanareo amin'izay hoe avy amin'ny zavatra hohanina miova ny zavatra tenenina. Zay mahatonga an Jesosy maika be taty amin'ny testamenta vaovao velariny latabatra tahaka ny androany maraina mba hahafahanao mihinana ny nofony sy misotro ny rany, anampiananao anana ny fiainany, anovana ny teny eny ambavanao. Sotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny teny. Betsaka ny zavatra potika teo amin'ny fiainanay satria tsy nahafehy vava ary tsy nahafehy teny, tsy nahafehy voambolana izay tamin'ny andro ny tsy fahalalana. Andro maraina nampatsiahivinao tamin'ny alalan'ny révélation fa miara-miasa amin'ny vavanay tokoa ianao ary avy ao amin'ny fiombonana no ianaranay hamerina izay teny ampilazain'ny fanahinao anay. Tsarovy ireo zanakao rehetra tonga eto andro maraina hisitraka fanovana ao ambadiky ny fiainana, satria ny fiainanao dia hanosika an'ilay vava saina vaovao nomenao, tsy teny ary tsy hanambara afa-tsy izay sitrakao. Mba ho teny mamy sirany avy ao am-bavanay, teny mamy fa tsy teny mangidina, teny marikivy na teny matsatso na teny hanimba na teny mandratra. Fa afaka eto anatrehanao anatin'izao fotoana izao miantso ny famondram-ponao. Misy ankoa ny tsy mahafehy ny vavany, ianao any hanasitrana sy hanafaka azy. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny latabatra mivelatra androany. Verina eto anatrehanao izay ary te hiainga vaovao, tiana ho tanteraka tsisy latsaka izay nambarinao izay nilazainao ho anay. Tsareo amin'ny famondram-ponao izay manantona anao vaovao indray amin'ity marain'ity. Ary mino izay fa amakivaky any anatiny indray ny fiainanao amin'ny alalan'ny finanana sy fisotroana ny tena sy ny ranao mba hiovan'ny zavatra rehetra. Satria manaiky izay ampiteny ny toetra tsara any anatinay. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Anisan'ny zavatra meny tompo antsika androany dia ny hoe ny zavatra teneninao dia ny toetranao no mampiteny an'ilay izy, dia ny mampifandray an'ilay izy amin'Andriamanitra. Avy miombona amin'Andriamanitra ianao no miova toetra dia mampiteny an'ilay toetra. Dia tsika izany tsy hoe mody manao tenina tsara fanahy nefa ny fotsika sanatria ratsy fanahy, fa ny any anatinao mihitsy no miova mitovy amin'i Jesosy dia mivoaka ho azy eto am-bavanao avy eo ilay fahatsara-panahy. Dia ho hitanao fa ny ao an-tokantranonao azy dia izy fanasitranana. Any am-piasana iova ny atmosfera ny birao misy ianao. Eo amin'izay fokotany misy ianao misy fiovana, mety kely ilay fiovana fa izy fiovana tsy kelikely manomboka hiparitaka amin'izay. Aza diny fa rehefa niketrika zava-dratsy ny mpanompo sampy rehetra tany Babilôna, vao mivavaka Daniela dia mikorotana ilay planina. Vao mivavaka izay mahatonga antsika tsy tokony hitsahatra amin'ny vavaka. Mety mafy mitranga, mety tsy zaka, fa toy izy ny vavaka fa Andriamanitra mandre vavaka ary manomana an'ilay moment opportun amalinan'ilay izy eo amin'ilay mba nangatahanao. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo dia izao nambarany hoe ty ozy izy ny nofoko izay nivakiana ho anareo. Rehefa nivakiana ny nofon'i Jesosy tamin'ny fikapohana azy dia ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe diakapoka taminy no fanasitranana atsika. Androany araka ny tenin'i Jesosy, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay.
ho velomin'le fandraisana le fiainan'andriamanitra ao anatinao, atonga anao hiteny tahaka ny miteny tenin'andriamanitra. Dia fiteny fotsiny hovainao dia manomboka izy zavatra iova, tsy rapitsy ihany fa manomboka androany. Misaora azy. Teo Jesosy nikapoka amin'ny fisaorana raha ny fanekena vao izay nalatsaka ho anareo ho famelana ny helokareo. Aoko ny tsirairay avy anatin'ny 2 minitra hisaotra an'Andriamanitra. Misaora azy fa misy amin'ny teny izay niteniteneninao tamin'izany misakanan'i Jesosy tsy hitranga. Misaora azy fa misy fotoana Andriamanitra mampiasa amin'ny famindrapony mba tsy ho ringana ianao avy amin'ny teniteny foana niteneninao tamin'izany. Verena fotsiny andro maraina temanao fa fanekena tsara tena hoe hitandrina. Misaora an'Andriamanitra fa mbola io ianao io napatsahivony sy napahirezina tamin'izao fiandohan'ny volana vaovao zao. Tsy tiana ianao hifandiso amin'izay fahatsarana nomaniny. Tian'Andriamanitra ianao hanana fiainam-pisaorana. Isaora an'Andriamanitra moa izay misy eo amin'ny fiainanao e. Isaora an'i Jesosy ny fiaina-tokantranonao an'izay manana. Isaora an'Andriamanitra ny teo-pahasalamanao. Aza lefa any amin'ile tsy mandeha ny fonao. Aza todika any amin'ile mety hoe tiany marary fa izay salamana isaora azy aloha fa mendrika ho azy zany. Saotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'izao fotoana maraina atserovanao ny famindraponao izay misy fotoana miazona. Amin'ny alalan'ny fahasoavanao dia voazony izay. Be dia be ny teny fa misy amin'izy ireny koa no sakananao satria tianao izay ho velona. Dia misaotranao izay ny amin'ny faharetanao. Misaotra ny amin'ny fotoana maraina ihany koa fa ny teny averina mampety sy mahasoa. Misaotra fa mampatsiaro ianao tahaka ny sekoly andro maraina. Atonga ny tena hiombona aminao hitandrina amin'izay ho tenenin'ny vavanay satria ny vava mandrafitra ny ampitso. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no nononako fa voavela heloko ianao. Misaora azy. Ao avao ny tananao dia misaora Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Isaory azy indray ny fiandohan'ny volana. Isaory azy ny tombonandro mbola nomeny ianao ahafahanao mbola miteny zavatra tsara ho anao, ho any ankonanao, ho any manodidina anao. Isaory an'i Jesosy fa hiaraka aminao hatrany izy. Ampiasa ny vavanao ary ho faly ianao hahita an'Andriamanitra hiasy sy hatsapa ny fisian'Andriamanitra miaraka aminao, tsy mandao anao na mameranao irery. Misaotranao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fanotronana miasa eto satria ny fonay tena mangetaheta sy torotoro anao ny sitraponao sy hiaina ny fiainanao. Mba tsy hisy teny misilifatra eny am-bavanay intsony, na teny manambany na teny mandratra, na teny tsy marina fa tena ho teny juste miaraka aminao sy miombona aminao. Tarihanao sy ampianarinao. Tsarovy ny zanakao rehetra tonga eto amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafintsika amin'i Jesosy aza mbola miala fa anao fanatritsika miaraka amin'ny pasteur izay anao ny vaovao dia mbola hisy vavaka sy faranantsika amin'ny fiderana ny fotoana. Alléluia. Misy faly ve eto androany? Amen. Satria motsika zao volana ota dia nisy anniversaire tamin'ny volana jolay rehetrarehetra dia miomana ny izay nanana anniversaire. Nanay moa zany anniversaire mariage. Alléluia. Fa izay manana anniversaire rehetrarehetra volana jolay dia mandroso aty anoloana entina mbavaka rehefa avy eo. Alléluia. Anao fanatitra tsika dia ataovy amin'ny tena fofeny fitiavana sy fifaliana aza miketrona. Dia rehefa manolotra n'le fanatitra ianao dia asivo tsodrano. Za zao hanome dia tena mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy izy fiatraikany amin'ny fiainany rehetrarehetra izay mitady an'Andriamanitra tia fanatitra izay ataoko ity ohatra fa ianao mahafantatra. Ianao mahafantatra izay teny tononinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana
rehefa avy eo misy ny club d'ado a ny fotoanany tanora ihany koa misy rehefa avy eo a dia misy ny fandaminana kely ho an'ny pasteur sy ny ambassadeur mba mijanona vetivety misy fandaminana kely arahantsika rehefa avy eo ny akoatran'izay ny fotoana eto amin'ny asa fanompoana moa zany misy ny vondrombavaka isan-karazany zay misy ny sabotsy sy ny alahady a dia ho an'izay mapety anao araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo ny toetra atsika dia miainga avy amin'ny fiombona atsika amin'Andriamanitra foana dia rehefa manana etaeta ianao iombona amin'Andriamanitra na oviana dia voaova ho azy ny toetra dia rehefa voaova ho azy ny toetra dia tsy miteniteny foana ntsony dia zay ny mahatonga atsika mitady fotoana foana iarahana amin'Andriamanitra dia araka ny ambara foana hoe tsy hoe tsisy atao ireo mpanompon'Andriamanitra dia mamorona fotoana isaky ny sabotsy sy ny lahady fa ho an'izay manana etaeta eny an-tany mena zao misy miaraka amin'ny pasteur Sandratra ny any Fort du Chêne misy miaraka amin'ny pasteur Njiva Imeritsy Atosika miaraka amin'ny pasteur Daniel ny any Arivomamy miaraka amin'ny pasteur Nirina ny Tsirony Madidy miaraka amin'ny pasteur Yery ny any Mahintsy miaraka amin'ny pasteur Solofo raha tonga hatrany Antsirabe anao rehefa avy eo miaraka amin'ny pasteur Njaka ny eny Manakambahiny miaraka amin'ny pasteur Tahina misy ihany koa miaraka amin'ny pasteur Ery eny Atsimondrano pasteur Miamina eny Avaradrano eny Ambohimankakely da Dorindra manomboka Rapitso eny Ambolokandrina zany rehetrarehetra zany dia ahatonga anao tsy teniteny foana amen ahatonga anao ifankazara amin'ny tsoto ifankazara amin'ny tenin'Andriamanitra dia ozisy ny mpanompon'Andriamanitra teo raha tena mahatadidy ianao rehefa feny teny ianao dia ilay tenin'Andriamanitra no mivoaka fa tsy miteniteny foana dia miavaka mihitsy izay olona mpihaino tenin'Andriamanitra foana rehefa mihaino tenin'Andriamanitra foana ianao dia tsy possible ianao tafateniteny zavatra mety tsy avy amin'Andriamanitra araka ny nambara teo ilay vavolombelona teo zao ohatra ny hoe tao anatin'le taona maro ao anatin'ny tokantrano ianao mety misy ny teniteny foana be tabe fa mifonana amin'ny tompo fa ao anatin'ireny teniteny foana ireny dia soa ihany raha misy mpanompon'Andriamanitra anankiray mahatsiaro teny ao zany hoe manabe asa aloha ilay izy fa ao anatin'iny ianao zany dia manapaka foana ianao tapaka zany amin'ny anaran'i Jesosy zay mahatsiaro tena aloha dia miteny fa tapaka zany tsy voatery ho fantatry ilay olona ny teny ilay izy fa mampitombo asa aloha fa isorana fa miasa ho an'ny tompontsika dia zay tonga saina ho an'ny tokantrano dia manapaka an'ilay izy raha ohatra ka teniteny foana tsy mety tsy tokony ho tenenina dia misy manapaka aloha fa ny tena marina mba tsisy hiteniteny foana ntsony amen amen latsinainy talata larobitsika fotoana manokana amin'ny herinandro ianarana tsy miteniteny foana amen ny latsinainy manokana zao dia fotoana sekoly mpamahana olana etsy amin'ny supérieur etsy ambany etsy deuxième étage dia misy ny fotoana latsinainy manomboka ny fitora ka hatramin'ny valora sasany fianaranao miaraka amin'Andriamanitra amin'izany resaka olana zany mba tsy ianao ilay mpakalaza olana fa mpakalaza vahaolana amen talata manokana sekoly mpanasitranana ny alarobia sekoly mitokantrano sy mifanambiana toetra fotoana ireo rehetrarehetra ireo zany dia rehefa zatra ianao mihaino tenin'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy ny réaction anao par rapport amin'ny olona hafa zavatra hiainantsika isan'andro zany dia hita hoe misy tombontsoa be azo amin'ilay izy dia miangava raha azo atao mba araroty ireny fotoana ireny araroty ireny fotoana ireny zoma zao tsika efa fotoana ny tanora koa ny zoma zao wow le vendredi joli ny eritreretinao tamin'ny mbola tanora dia mbola joli foana ilay izy fa joli miaraka amin'Andriamanitra amen amin'ny efatra isaky ny zoma tonga avy eto ny tanora rehetrarehetra na tanora fotsy volo na tanora mainty volo na tanora nandoko volo tonga avy eto amen tsy memely nandoko volo fa tsy maniny fa ho an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany amen dia tadio foana ny fotoanantsika eto ienoa ny FM 90.8 misy teny ho anao ao mienoa ny amin'ny télé Cool TV ny Star Times ny Amitié TV ny radio FM 90.8 FM 107.6 misy mpanompon'Andriamanitra ato amintsika mitorotena ao anatin'izany araroty reny fotoana rehetrarehetra reny mba iarahanao mifankazatra amin'ny teny nao tsika hitsangana ary
dia azadiny koa misy ny HVK events manaraka raha ohatra ka live na averinao enona le teny teo zao mahafinaritra be dia mba averimbereno ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mahatsara ny teny averimberina. Ainjiro aty an'aloha anarany tananao andao tsika hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao mbola miteny aminay. Misaotra Andriamanitra satria mbola mieritreritra anay foana ianao isan'andro san'andro ary tsy hoe mieritreritra fotsiny fa te hiditra lalina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Tompo satria anisany misitraka izay nambaranao zay. Androany manokana dia atolotra ny fonay sy sainay ny fanahinay sy mombanay rehetra ary atolotra ihany koa ny fanatitra Tompo. Raiso mba hoanitra kasitranja no voninahitra ny anaranao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andao tsika hitehaka mafy. Voninahitra Andriamanitra dia mandroso aty anoloana izay manana anniversaire rehetra. Alléluia. Angataka ny lioan'ny Jota fetrany dia hiakatra ihany koa hanomanantsika ny vavaka ho an'ny rehetra. Vavaka ho an'ny fiainam-panahintsika sy ny fotsika. Mangataka ihany koa hampanajana sy hampitiavana ireo rehetra izay nankalaza ny fitsingerenana taona naterahany tamin'ity volana Jolay ity mba hahafahanay miara-mivavaka aminareo. Ataontsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Alléluia. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amin'ity tombontona indray men'Andriamanitra tamin'ny famindrapony sy ny fahasoavany. Miaraka amin'i Jesosy nareo dia ataovy miaraka amin'i Jesosy ity tombontona men'Andriamanitra ity. Dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy ho taom-pahasalamana, ataovy amen. Ho taona ny hery tanjaka, taona ny fiombonanao manokana amin'Andriamanitra, ho taona ananao fahatsapana fiainam-bavaka, fahafinaretam-bavaka. Mahita amin'ny anaran'i Jesosy ho taona anankiray indray hijoroan'Andriamanitra nampy anao tsy ho lavo. Hitahiry anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ariaro anao izy. Izay rehetra lalana ho-sokafany dia tsisy ahakatona ary tsisy ahasakana, ary tsy ho lavo ianao any amin'izay lalana sokafany. Tsy ho diso taridala ianao amin'ity tombontona ity. Tsy hisy fitaka ka handaitra eo amin'ny sofinao. Fa ny fonao miombona amin'Andriamanitra dia ahatonga anao hanana discernement andre hoe tsy avy amin'Andriamanitra izany dia laviko. Na ihany koa azahoanao discernement hoe avy amin'Andriamanitra izany dia hidirako. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ho mamy be ny fiarahanao amin'i Jesosy amin'ity tombontona ity. Raha hianatra ianao dia hay, raha hiasa ianao dia omby, raha hanompo an'Andriamanitra ianao dia hifankahita amin'ny fankasitrahany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita koa fa io tombontona nomeny tompo io dia ho fitombony ny fampiasanao ny talenta ho an'Andriamanitra. Hisy multiplication be amin'ity tombontona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ary asa Andriamanitra hirattrape le fotoana very be dia be hatramin'izay, ahatonga anao ahita ny fiasany ho tretrika ny amin'ny fisiny ary tena hoe hiaina ny fanatrehany. Tahiany Jesosy daholo nareo tsiraray avy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, resy teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy, mpandresinareo ireo. Tsy haiko iza no miteny any ambady any hoe tsy mpandresinareo, fa Jesosy aloha reko miteny eto avy amin'izay fiaretany fa izy nanaiko resy teo amin'ny hazo fijaliany. Tsisy zavatra haresy anareo izany ka handavo anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Talohany nanolorany fanahany niondrika Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy hiondrika izany nareo mandritry ny androm-piainareo fa hitraka dia hanatenan'Andriamanitra, ary izay Andriamanitra antenainareo izay hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ho tompandreseny ity tombontona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Andresy toetra ratsy nareo, andresy fahazaran-dratsy nareo amin'ny anaran'i Jesosy, andresy amin'ny lafiny rehetra. Tononona ny fatateran'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Ainjiro ny tanao dia rivavaka tsika iray amin'ny anaran'i Jesosy. Reto ny zanakao izay nicélébrer anniversaire tamin'ity mois de juillet ity. Sotra betsaka ny amin'ny zareo. Tena nomenao olona mahafinaritra izay ary mivavaka ho an'ny tsiraray avy. Ianao tokoa ilay Andriamanitra mahefa mifaniriana faran'izay lalina sy sarotra. Izay impossible aminy Jesosy dia miara-mompo izay mba ho ataonao possible sy tanteraka. Aoka ho voafafa ny ranomaso, aoka ho atsangana izay ketraka, aoka ho sitrana izay marary. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Mandehana amin'ny fiadanana aminaran'i Jesosy. Amen. Fiadanana aminaran'i Jesosy. 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 Mba mandalo vetivety azafady indrindra toko. Fiadanana aminaran'i Jesosy. 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 Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sakafo ny fonao ataontsika hiteny hoe sitrano aho dia ho sitrana, afao aho dia ho afaka. Eto anatrehan'i Jesosy ny vavanao, le mora miteniteny foana tampoka iny, le tsy voafehy. Eto anatrehan'i Jesosy ny fonao, le mora toana, le mora maratra, le mora manameloka. Zay renao fa tokony ho sitranony dia ho eto anatrehany amin'ny alalan'ity fotoana ity, manatona azy dia miverena eo aminy. Raha eto enkeo ianao mahatsiaro sy mahatsapa hoe nofinao mihitsy ny marary eo amin'ny vatanao, na mety any anatin'ny vatanao, mino fa ny fotoana ny fanatrehany dia fotoana fanandriamanitra mihetsika maneho ny heriny, satria mahita izy fa misy olona mangetahetany fiainany ary vonona hiainany toetrany. Amen. Vaofaontananao dia miresamy amin'Andriamanitra. Raha roto ny fotoana, tenen'i Jesosy ny hetaheta lalany anatinao. Tenen'i Jesosy mangetaheta azy ianao. Amen. Sotra betsaka ny amin'ny teny mamangy ny fiainanay, manangana ny fonay. Reo zanakao rehetra tonga eto androany, samy manana ny manjo azy. Ao ny mavesatra, ao ny teo afaka, ao ny teo sitrana. Mino zay fa ho fotoana hikasihanao ny tsiraray avy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, sitrany ianao amin'ny rofonao, sitrany ianao amin'izay aretina amanjoanao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'izay rehetra ny anatinao any ka nentinao teo anatrehan'i Jesosy.
ataovy amin'ny faritra marara ny tananao ankavanana dia arivavaka isika raha renao mety mety arety tenda na areti-po dia main droite ataovy eo amin'ny faritra diteneny hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia akapoko Jesosy fanasitranana ho aho avy reno sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy reno sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny areti-po amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny areti-maso amin'ny areti-nandoha ny areti-tenda hatrany tapidokatra ny paladie dia oka ny fiainan'Andriamanitra niditra ao anatinao amakivaky anaisitra sy anala an'izay rehetra tsy nambolen'ny ray amin'ny anaran'i Jesosy manjavona ny fivitosana mitsatra amin'ny fanentainana miala amin'ny fampahoriana manonona amin'ny anaran'i Jesosy fanasitrana ho an'ny lalan'ny rahanao misy stabiliser ny tension artérielle anao ninninna tsy ampy ao anatinao na siramamy na sira na calcium na fer na magnésium ninninna zany verina miloniny zao ninninna vitamine ilain'ny vatanao ny tenin'Andriamanitra amenao zany eo amin'ny fiainanao ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny sofina sitrana amin'izay lalakanina hatreo amin'ny vavaka hatrany amin'ny vavony hatrany amin'ny tsinay amin'ny anaran'i Jesosy ny lalan-drivotra hatreo amin'ny vavonina hatrany amin'ny avokavoka tononona amin'ny anaran'i Jesosy ho fanasitrana amin'ny tranjaza ny taovam-pananahana ny articulation ny ozatra ny folaka verina amin'ny lohan'ny anaran'i Jesosy verina mahita torotsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta verina amin'ny lohany fahazo tokomanao ny apetianao tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy matatahotra zany ianao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta afa amin'ny anaran'i Jesosy ao fontanao dia misaora Andriamanitra amin'ny fonao ray amanontolo misaora betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famiraponao androany sotra ny amin'ny fahamamino ny fanatrehanao sotra ny amin'ny fanangananao anay sotra fa ianao no mikasika ianao no miasa izahay no misitraka ianao no miaritra izahay no mahita ny voninahitra ao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Namasa sy Manakely avy Nazareta amen minaran'i Jesosy amen misy olona ve tamin'le nentina mbavaka teo maheno hoe memaivamaivana izy na afaka le izy renao hoe misy zavatra niovo na mety tonga dia sitrina tanteraka ny zavatra nentinao teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra Alléluia anetrano zany dia miverena miaraka amin'ny vavolombelona any mety anatrehan'i Jesosy fa izy manao an'izany amen anao fiderana anankiray tsika anankiray dia vita izay dia mitsotra anao dia mirafitsika ny amin'ny fivoriana sy fotoana androany raha faly ianao dia asio tehaka mafy tsara ho an'i Jesosy Alléluia do irayntsika ny anaran'i Jesosy androany asandrantsika satria izy ilay Andriamanitra mahery amen fiderana tsy misy fetra mendrika azy fiankofana rehetra tolony azy irahiranay n'Andriamanitra zao hoe alleluia alleluia sy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako mpatanane mandihy miankavy miankavanane irahiranay n'Andriamanitra aza mivavy rehetra fiderana tsy misy fetra mendrika fiankofana rehetra tolony azy irahiranay n'Andriamanitra alleluia sy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako mpatanane mandihy miankavy miankavanane Tigreto fiderana tsy misy fetra mendrika fiankofana rehetra tolony azy irahiranay n'Andriamanitra alleluia alleluia sy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako mpatanane mandihy miankavy miankavanane irahiranay
irairai netemarita surune asana tondira tsmiatwe au fofe watane stiamanele femanale Jesus no kala zaile janu iraine snu ifatanale Isuanu lalane asana tu amnira tsmiatwe asana tu za au fofe watane stiamane ne femanale nena isakarazane lazamvale piazane rinarewalazane yewatsike wanatementemeramkike yewatsike wanatementemeramkike Fantanao dia saotr'Andriamanitra ny amin'ny fotoanantsika teto. Saotranao zay ray aminaran'i Jesosy. Tsy izahay no mahay mifaly fa ianao no mampifaly anay. Saotrany amin'ny fanatrehanao, saotrany amin'ny ny fahafahanay, mitondra ny fonay, ny fiainanay. No vanginao zay nampaherezao, natsanganao, no sotranao, kasihanao tamin'ity marain'ity indray. Raisy ny tera sy ny Lazara voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Vereno manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miombona amin'Andriamanitra, miaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy ahasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy. Mikambana amin'Andriamanitra, akaiky an'Andriamanitra, mamoaka fruit de l'esprit, miaina ny toetra an'Andriamanitra, tsara fanahy, manam-piadanana, feno fifaliana, feno fahafinaretana, malefaka amin'ny anaran'i Jesosy, mahafetena, mahonompo, manonona fiainan'Andriamanitra atao anatiko, eo amin'ny tokantranoko, fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'izay rehetra mahakasika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka nome anao fiadanana. Tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tatsika anao vavaka anankiray. Taio ny fotoana rariva ane
Europe any Paris izay aendraketandray aman-drentsika izay ny rahan'ny tompo hanao ny asa any mba ho voataza rehetra manatrika eo ho voataza rehetra afaka mijery direct ho eo mifanatrehan'Andriamanitra afinaritra amin'ny fotoana afinaritra amin'ny fivoriana ho tanteraka ny iraka sy ny anton'ny nandehanana any tsangany tananao dia ataova izany vavaka izany ray aminaran'i Jesosy miompo izay mametraka eo am-pelantananao ny asa anyranao mpanomponao sy ny délégation any Paris ny amin'ny fotoana d'arriva au Créteil vavaka izay mba ho feno tretriky ny fifaliana ny fahatsarana ny fanatrehanao misaotra sady ny amin'ny teny apetraka hoe ny ambava mpanomponao misaotra ny amin'ny fidiranao an-tsehatra mpiavaka ny fivoriana rariva ary tanteraka sy afeno ny séjour mantolo ho tanteraka sy fanaraka ny programanao ta io izay rehetra manatrika mivantana izay rehetra anatrika ny kio hijery ny direct amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masa sy manan-kera avy Nazareta amen tiaka mafy betsika mon Jesosy Jesosy no antony sy nahatonga fivoriantsika toy izao mamarantsika dia izara fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo amen aty amen te Jesosy daholo